BAOBAB plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Corona tandremo aoko zay io mafy lo miseho amilay io miarova tena letsy sanatrin'izany ako voa mibarika androamy marary rapitso maty tandremo aza mafy lo sakano ny corona. Iza ianao olo-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsipartany valana retina COVID-19. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Atolotry I feel good anareo. Tantara mitondra ny lohateny hoe ndao fahalalana. Quadro le ragni, dove sei? Tatabe o? Tsy nandray antabataba be. Tatabe efa ao le chauffeur. Siany anjina chauffeur. Fa nga ianao tsy andeha indray le chauffeur zay mandondona zay. Efa voninao. Za mbola matory. Enao rery sisany andrasana. Iny lalana rehetra niany zany toerana ela maray roa ary nivody lanitra de le teny masoandro mitandro nandehanako. Ny hazo telo maniry no tazaniko lavitra. Eny masoandro letiky mbola isokatra rapitso. Ny masoko mikeko no veriko fa alina ka raha ohatra miroto lakandro matory de oza hoe alina zay. Ndary le ragna, nareo tsy iange. Tatabe miomana. Za ko tsy. Raha zao ny fandehany zany tena ny lozany raha zaka tsy valanako. Hitanao zany. Razaka no alainy, razaka pepeko atao mbadika. Fa tsy za. Tatabe fomba fiteny fotsiny zany enao le tsy taitra mihitsiny. Tatabe. Tena zao aleo miteny andrasa Paul. Zany jerenao mbola i Paul koarany mbola andrasa. Ka enao le tsy mihetsika mihitsy mahatonga anazy miteny an'izany. Paul zany ange tsy ho avy mihitsy e. Tandremo sao de hoe esorina ny akanjo Pierre de apekanjona ny Paul. Sady zany mbola tsy tena mazoto reto hoe andeha ho aiza satria zao ka izy ary nafarana lora kely mandeha bilaka fotsiny eo. Andao ry madongelina rehefa tsy fo izy de avelao izy sa ahoana ny fandehany. Ohatrany tsy andeha mihitsy izy io ngamba chauffeur ka. Tena tsy andeha Tatabe Andany izy any tanio aloha hoe izy le izy ao. Tany. Fa iza hoany ianao azafady? Raha Victor hono e. Fa tsy raha Victor numéro tsy atosika. Fa raha Victor izy. Raha Victor izy any tany io. Raha Victor iza hoany ianao? Raha Victor Gapainto e. Le chauffeur? Raha Victor Gapainto. Le mpandoko rindrina taloha. Menina hatramin'le mpandenga i Tatabe. Aleo andehany satria raha Victor Gapainto ny andrina zaka tsy valana de hoe andraso eo Paul. Fa Tatabe nary mbola matory any nofendra melitiny. Rena reteo le tantara mitondra ny lohateny hoe andraso Paul. Afaka telo andro ny toyany. Niovatra amin'ny lohateny. I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good. Inona moa tsy efa entin'ny rivotra rivotra tsy miala aminao zany. Rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra. Vava hevitra ray. Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault. Nifandarana nefa dia tsy miala mizafy. Rehefa lasa olona. Alasinainy talata ny larobila kamisy zoma sabotsy. Manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina. Sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra e. Tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana e. Mahasana ny tontolo piainanao. Orange. BAOBAB plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Araba tompoko lasy tompoko avy. Salama e. Alakamisy faraka. Meraba Renbozia, meraba Gotia, meraba Godara. Meraba Kio. Iny feel good iny mahafinaritra izy iny satria tantara misy lohateny roa.
Zany hoe io zany le tantara misy lohateny anankiroa. Andao fahalalana ary Andraseopoly. Raha vao manomboka izy de andao fahalalana. Ka izy iny de ho atolotra antsika aminay filgody mitohy. Zany hoe indroa eo na indray mandeha isan-kerinandro iny de manaraha isika fa isy karazana lalao iarahana amin'iny tantara iny rehefa any amin'ny farany misy zatra tononondrareo foana de enoy foana zavatra tenendrareo de enoy foana de ny filgody zany ina ohatrany gasy kely zany tia tantara mitohy aza atao hoe de iny tantara iny zany tantara mitohy mandritra ny 2 volana eo de rehefa amin'ny farany moa asitsika hoe namelona ny tantara eo amin'ny lafiny teknika azy eo de zay iny no tantara atao hoe lohateny ny apetraka fa freestyle mivaingana zay de miaravantsika rehetra manareo izay mahita sary tena tiako rangahy iny kasketiny ray mipozy zotra ny sovisovitika reny le izy mafinaritra misy sofon'izay le izy de mampafana ny sofiny io zany ampozy sady ohatrany veribeka reny ve le izy sa ohatrany veribeka azo asitrika ao anatiny izy rehefa amina fotoana hoe azo tsara mihitsy teny miantony mafana zany teny miantony sa teny miondrika teny an-dafy mihitsy marina nenao ray mipozy importé de France zay de France eto tsika moa amin'ny andro alakamisy zany de raha tena fandeha ny ray mipozy izy mitondra andao hitondra loha hevitra ihany tsika ka asina ay moa tsisy gitara raha tsy isan'andro fetiny zarana fotsiny rehefa alakamisy de misy ty vasovaso ndray sao reo ny resaka za zao afaka mitondra loha hevitra ny loha hevitra de za mametraka foana ny hoe fiaraha-miasa fiasana sy ny maha olombelona tiako zay sady tian'le olona le loha hevitra le teo tiany olona le loha hevitra le teo fa roritina kely indray le izy hoe ao anatin'ny fitadiavam-bola sy ny fiarahamonina amin'ny asa eto Madagasikara de sahirana ihany ireo zay tsy mifanandrify amin'ny atao hoe vocation ny asa ataony kanefa izy mahay maka volotany za moa tian'izay loha hevitra zay foana satria na ny eo amin'ny zavakanto na ny eo amin'ny asa tsotra kapobeny amin'ny akapobeny misy karazana asa zay mety ho tanysaintsika atao anatin'ny adihevitra satria za mandalo mamelo hevitra fotsiny de avy eo mihaino anareo za mbola anaty leny amin'ny taxi brousse satria raha Victor rehefa tsy nandeha ka misy olona terineny de misy olona alainy eny an-trano zany le izy am'le resaka le aretiny ty fa ry dadabenary hoe efa tsy lasa iny zao le mijaly mihitsy zay chauffeur rehefa sendrany re dadabe reny verina natory nge izy bibi kely aloha verina natory izy teo satria izy mieritreritra tokoa hoe rehefa maisy bava vilany de veriny fa amin'ny riva foana fa ny azy mbary olona mifantatry mbary olona ny ao an-tanàna fafatana aloha le fandarana de amin'ny page Facebook ny RDG 96.6 FM na YouTube RDG FM 96.6 zao le loha hevitra ry havana inona avy ny karazana asa zay atrehina ary azom-bola amokarana ka tsy azo amitahana mihitsy fa rehefa tsy hainao le izy de tsy mety eo manko ny loha hevitra tiako resahana de alefa mankany amintsika misy karazana asa rehefa mahay maka volotany le olona tonga eo tokony ho hainy ihany ary reny asa ireny de maro amin'ny akapobeny nefa ny tontolon'ny fianarana sy ny fanofanana tsy mifanandrify amin'ny akabeazan'izy ireny satria fantatritsika tsara fa misy ny ingénieur amin'ny travaux publics fa mitondra taxi zay foana ny ohatra tena farak'izay manahirana ny chauffeurna taxi ihany zany rehefa maheno an'izay satria tsy misy olona nanana kapasité de naka kapasité tany amin'ny commune sy tany amin'ny ministère de rehefa avy eo manamboatra tetezana zavatra teneny koatr'izany zao ohatra hoe dokotera akaiky be tsy afaka tonga de hoe tsy nianaranao le izy nefa no ataonao amin'ny akapobeny ny akapobeny raha hoe felaka no ataony ao de mety le ahora moa tonga de hoe felaka manara-baovao koa ny manara-baovao atsipoko le izy atsipoko tokoa le izy satria za mbola anaty olona eny amin'ny fiarakodia hivoaka amin'ny faritra sambatra rangany olona le miainga hivoaka amin'ny faritra sambatra mihitsy zay ve rangano sokatra ihany le izy nefa zay tsy nihetsika tena hoe mahazo manao fety latsaky ny zato eny tsisy maky fetina enimpolo
tsy tsetry ty atao ty fa resaka fitantarana mihitsy satria ohatra anazy zao mba anisan'ny tena isaorako le mpamokatra zay tsy maintsy omenanareo ihany ny amena ihany ny sasiny ihany zany fa satria raha fahalalako azy elaspirony manao ny famokarana ny zavatra hitranga le atsoatsy mahafinaritra le hoe andao fa nefa mbola tsy fantatra mihitsy ho aiza sy makaiza fa ho alefa de ho hitanareo eo ny zavatra ho fikarinay ho hitanareo eo ny hira avoakanay misy mono miteny zany karazany ohatry ny ahoana sy ahoana de zay surprise amiko zany zao ohatra mihira raha manao karaoke le olona de lasa miamahay mihira de efa tao aminy le izy raha ohatra tavela le fahaizana mihira tsy misy teknika aminy mihitsy raha tsy ao aminy mihitsy le izy de tokony mijanona eo karaoke izy zay zany lesona tsoahana am'le loha hevitra rehefa tsy hainao aza mokamoka satria misekoseko akory satria zao ane le izy mety ho tianao le izy fa tsy hainao am'izay lafin'izay de anjaranao ihany raha ny tena marina anjaranao ihany tena marina manetry tena am'teny hoe tiako le izy fa tsy tena haiko de aleoko makafy mijery ny hafa fa misy konge tia laza fotsiny ragoty de hoe ataoko ihany ty rangana tsy haiko asa hirana be tsika hitanisa olona roa na telo nanam-bola be de namoaka hira de rehefa tsy misy fotoana anaovana hira izy de manao film de rehefa tsy manao film izy de tsy hitako tsony izy nakaizy manao novela novela izy mbola tsisy ka mbola tsisy novelanao teo izy mbola tsy izy reto zay taty arindry no manahirana ny paratoka otrako tratran'izany foana lasa voateniteniko tsy fidiny eo rehefa kelikely zay olona zay avoakan'le zahako manao an'izany fa toetra tsy mendrika le izy de tsoroko za zao raha misy olona anankiray somary misy clé matsotsotra izy ohatra hoe mibekae na izy somary mandrika ny tonga ny ilany na izy misy fa raha vao miresaka amin'ny elaela ako tsy fananiko mihitsy de lasa atao le izy io moa zany rehefa azavaina ohatra hoe imitation le izy zany hoe tonga ho azy mimétisme moa fiantsoany raim-bosy azavaina kely mimétisme inona toky fa tsy le andraso aloha tiky aloha zany le mandraindray sofina ohatr' zao any tiky le ohatra ny tiktok tokoa ty tiktok to ary ny tiktok zany ty tiky mifangaro amy toky ohatra zao ny manazava momba ny tiky sy momba ny toky raha vao tsy nianatra an'le izy tsy mahay le izy tsy mahay manazava zany kosa ny tiky raha ny fahalalako azy de kongono eny ny tiky ohatran'ny hoe fihetsika ataonao zany rehefa ohatra zao sorisorena kely ako de mitady hevitra zao i godara de manao ohatr' zao manao tanana ohatr' zao ka ratsana miforotra le izy satria raha vao mitsotra ndray ty de mitsotra tairay raha zay de misy milalao sofina raha mandinika anazy zany nareo ohatra fa olona moa ny teny an'izay za zany raha vao expectative asile talon any zany hoe misy zavatra mitranga zany de somary tsangasanganiana ako de kely fotsiny tsy be da be ka tsy haiko na ato ny hevitra no mipotra ato fa ny toky ho an'izay nafantatra tambola kely koa teo ny elan'ny 20 taona sy ny 12 taona de zany izy toky le toky de manondrika aloha ohatran'izao manondrika aloha de manao hoe tsy mikohaka le izy ohatran'ny hoe manena de mamoaka feo taty aoriana vao fantatra hoe toky le izy ny toky de zavatra ataonao fa tsy avy amin'ny saina le izy fa ohatran'ny hoe tonga ho azy fahazarana indray no tena zay ohatry ny olona mitokitoky ohatry ny hoe olona daladala ndray zany minao fa le mitokitoky am'le toky inona bozy ny toky fivaonana am'izay vina ambe sy ny maro fa ny toky ane raha ohatra ritotsika zany de misy atao hoe syndrome de la tourette zany hoe aretina izy io aretina somary amin'ny saina sy ny vava izy io de miteny ratsy be tsy azo atao hety moa zany le izy misy namantsika zany tsy haina syndrome de la tourette reny na rehefa amin'ny sivy reny karazana tourette any amin'ny sivy maro izy fa tena mihetsika le misaka syndrome de la tourette ohatra fa zay tena aonareo avanareta maheno fa zay nanana dadabe kely any dadabe kely izy zany satria vadiny bebe anay faharoa izy de izy ny syndrome de la tourette kely satria izy tena amin'ny fotoana tsy apoiziny izy tena tonga de misy teny ataontsika hoe teny ratsy kely ao anaty zavatra tenenina na mason'olona ary
nampanay anay tam'izany de kônina izy zay le dadabe anay zay nge le loha hevitritsika iverenatsika any avy eo le dadabe anay zay nge le nahita le union ta ohatra mbary zany dadabe tena manana psychologie hafa mihitsy izy fa za mihiny fa tsy syndrome de naturel de miverina any am'le resaka le asa teo am'izay tsika be de be ny asa tsy ahafahana mamitaka amin'ny ankapobeny kanefa raha eto Madagasikara aloha asa efa tsy ahafahana mamitaka zao ohatra fa misy mbola tena manao misy faux docteur ihany fa tsy ataontsika be de be tsy ataontsika be de be misy olona roa na telo tena manao exercice illégal ny médecine zany hoe mandeha mitsidika olona izy de mandeha mijery izy io manao ny aretina fa mifangaro manko le izy manko indraindray pitsara koa tena tsy ahafahana mihitsiny hoe ahoana hoe tsara ino pisolo vava zany hoe ny pisolo vava kokoa ia pisolo vava kokoa ia eny ny mpitsara aloha zany aloha ianao aloha mila mianatra ianao zany de mahazo le diplôme vrai de vrai zany hoe mila ianaranao mihitsiny le izy de ka rehefa ao anatin'ny fianarana le lalàna tafiditra ao anatin'ny fifanana angamba lesiny atao hoe manao plaidoirie tafiditra reny ary tafiditra ao anatin'le fianarana ve ty le mpitsara mangino tsy tsaranao sa miteny reny ianarana anany koa reny le misy an'le olona riarinariva no aza fa tomboka avy any arivo mamo tsaranao sa miteny zaho ty nahita mpitsara zaho ty mahita mpitsara ny fitsarana izy de misy pringelsa ao ambadika tena sérieux tsy teneniko le tanàna fitsarana ozy izy Larissa ny fitsarana koa tsy azo atao télétravail angamba tsy misy kosa aloha zany mbola tsisy kosa zany zay le loha hevitra atsipoko zany télétravail ny fampianarana misy tsena iarany loatra betsaka ny tsy manana an'ilay antso vocation nefa miofana aza tsy tafavoaka mihitsy le izy aloha zany niara-boajanahary avy any amin'ny ray aman-dreny aloha ny tena tsotra indrindra ny fahaizana miaino ny fahaizana miteny de ny toe-tsaina taitaitra ny zavatra rehetra zany hoe éveillé avy any amin'ny ray aman-dreny io avy any amin'ny ray aman-dreny io roa taona telo taona io de hita de rehefa avy eo am'izay izy mianatra an'izay zavatra tokony ianarany am'izay tsy voatery any amina zavatra amin'ny ianarana zany io teneniko io fa nareo ve efa mahita olona ohatra any am'ireny supermarché na any am'ireny magasin reny rehefa miresaka aminy ianao de tena hitanao hoe zao ny atao hoe mpivarotra zao tena raha vao miresaka aminy ianao de vidinao zay zavatra manomboka any amin'ny fomba fiarabany ianao tena rehetrarehetra tena be de be fa io anefany lasa asa mifangaro voraka io de misy fotoana ianao afangaronao le izy nefa rehefa mifanena amin'iny olona iny ianao de izy ianao zany raha le atao hoe mpivarotra arahaba tsy maty fo amanaina de be de be ny karazana ohatr'izay moa zany fa de tsy misy an'le hoe bandy le andeha hividy tonga atao amin'le mpivarotra izy de hoy izy hoe misy serviette hygiénique ave izy lehilahy nefa lehilahy ka tonga ilay fotoanan'le vadiny de hoy izy le mpivarotra hoe tsy mivarotra an'izany zay fa inona ny olana de zao ny olana hozy izy fa tena tonga tampoka ny tsy hoe tonga tampoka eny ny ora ny vadiko de hoy izy le fotoana zomatsika tsy niandra zareo zomatsika zao izy izy andro fahafiriny kalendary zomatsika zao diso fanisany dikan'izany ny weekendnao zany aloha zany simba fa hito misy arandrono sady andro fanjonoana izao fa nivoaka tao izy nahazo aranjono na hahazo so na fahaizana mivarotra zany zavatra hafa ny tadiavina kanefa de zavatra hafa ahoana hoe mpivaro tena maninona vola ny tadiavina de ny tena ny lafo reny koa zay efa misy am'le mpamaro toetra hoe efa afaka tonga nge anao de manolotra hoe misy zavatra hafa so de misy malinanao akotriny ato akoatrin'izay zavatra tediavinao zay fa de mahafinaritra koa no maheno an'ireny olona reny inona ny atao ao fa afaka andramana zany hoe na manakorotana anakifiry ary ianao tsy manina fa misy mpivarotra rehefa le manakorota be misaotra ny anakorotany misy tena manoatra n'izany farany mijoro retsy kosa veny
no fa azo andramana misy firinareo aloha andramana aviranandrana aviva ataoko be siramamy za voangoto tsy mahazo mihina zatra matavy sy matsiro mihitsy tao atsira be de mivarotra mangazo eo le raha matoa eo tsenana sabotsy eo ny any ataony hoe entina isariana mpividy de aviva ataoko be siramamy aviva ataoko be siramamy de mandinika ny tena hoe inona ary zany zao mba tena fivelarana zany dokam-barotra zany aviva ataoko be siramamy fivelarana dokam-barotra nefa ran'le olona tena raha etsy kosa mety zany fivelarana dokam-barotra zany manampitamby an'le mpividy izy nefa ran'le lehilahy sasany de kalizy mbola tanoranora ihany le raha matoa ohatrinona mpivarotra ohatrinona mpivarotra mpivarotra indray ny nanontany ohatrinona anga mpivarotra tsy fampianarany ratsy zay efa teny eo Atsirabe ohatrinona anga mpivarotra ainay tsy mihinana siramamy fa anay diabeta mpivarotra vidina anay tsy ambeta siramamy loatra anay diabeta tsy mba hoe voan'ny diabeta fa anay diabeta betabeta dika zany zao asa misy an'le feo iny enoy tsara iny rehefa eny mpivarotra azy eny ianao fa lisy diabeta na albomine misy anina zany zareo misy hoe misy olona am'izao trangany zavatra mpiseho zao na valana retina na fahasarotan'ny fiainana ohatr'izany de mila ny atao amin'le teny frantsay hoe fankahirezana amin'ny teny malagasy zany fa réconfort zany le izy fankahirezana encouragement de mila an'le atao hoe moral inona filaza azy amin'ny teny malagasy le atao hoe câlin mila fifamihina fa tsy oroka akory famihana ka câlin ny câlin mantsy de fitsaboana zay le hoe calinothérapie fitsaboana tondra manala an'ilay atao hoe rarisaina izy mampihena ny tositra miakatra maino moa zany mahatonga ny fiainana fivoazan'ny fitiavana tsy resam-pitiavana le izy ka fiainana respiration zany tiako teneny zany mampirindra ny fisefoana ny io câlin io tsy atao ela be fa vetivety fotsiny ka raha mila an'izany nareo ny ako ameko mamaim-pona zay fa za fa vita vaksiny ka matetika rehefa ao anatin'iny câlin iny de ohatrany somary misendry kely zay foana indrindra le olona le teneny hoe indrindra vehivavy indrindra fa fapetaka ny eto amin'ny tratra de manao an'iny na lehilahy io na vehivavy na lehilahy sy vehivavy fa ny ara vao lehilahy tsy manao an'iny fa raha vao vehivavy no mipetaka eo tena ny afo 7x4 mihitsy nepinepiny raha tsy hoe avy nampakavavaly anankiray de avianao aty dogodogodogodogodogo mihitsy le câlin nefa zay fa tsy ny angatana mamitahotra anao inona misy ndraiky ngevange erika zay lasa mieritreritra ratsy hoe tsy rono tsy vetiny eo kiny ty mamipihina aty fa maninona izy angatahana ay tenenina vava fotsiny aloha hoe ao anao ampahiresy avy ty ofisiniko avy ty tsofoko rano tsy moramora ny kendana anandrano zay avy ty ampifony dada de tsy ampifony zany efa za câlin tsy ampifona ka fa hoany karaha mipetraka dada de famianao tsora imbozy de manao azonge famihana fa dada benary de misy an'le ohatra le dada benary ndray nenao milamosina zay mantsy le fombafomba milamosina fa tsy arahana safosafo ve arakarany fa misy olona tsy tia atao câlin isiny ndray nefa na oroka isika malagasy amin'ny ankapobeny na oroka mifampitotoka tario aza manaviavia atsika mba fataro ihany fomba tanin'olona aty ve le câlin na le fifamihinana sao tsy vanao sao de voatefako ianao hoe mila iny voafelako eo ndraiky nefa tsy raharahany Macron kory ny felako iny fa lasa ihany izy nanao fitsidiam-patro tsy raharahany Emmanuel laho le tsy izy raharahiny Emmanuel an'le izy iny mantsy rehefa toerana ratsy be mihitsy renina atao hoe fitenenana teny maloto ankolaka
le hoe volony princesse volony Elisabeth ako malaza ndraiky za zo hoe Macron io tsy raha Macron io tsy de mivakiny loatsony le izy rehefa feopo azy ohatrany tsy narary azy akory nefa le zalana kosa fiamora imposy de anao hoe avia ty raha mafy efa misy mpiaro azy nge mandina azy eo de mahagaga koa matory le mpiaro firenena tsy hoe matory izy fa variana angamba na hoe tsy napoizina le izy tampoka moa tsy mahalela misy moa le hitanareo rehefa le misy zava-mitranga na fahoriana na ohatra na aretina na zavatra ohatr'izany de mahatsiaro ianao fa tokony anao dokam-barotra de atao aloha le izy makana kosa Vaovao be miaraka amin'ny Itel. Smartphone A37, le téléphone na One Reach. Plein écran HD+, Water Drop 5,7 pouces, misy reconnaissance faciale, afaka hideverrouillana ilay téléphone. Mémoire interne 16 Go, ary ny batterie 3020 mAh amin'le maritra be efa ahafantaranao ny Itel. Itel A37, le safidy tsara, efa afaka jifainao eny amin'ny revendeur Itel mahazatra anao. Enjoy better life. Kumpaena, ramahitenao, sarasafarelalano, vatapakambrenarano, isaruaten. Kumpaena kundru. Kumpaena fresh. Kubai, be otrikay, mety ho andrehitra. Kubai, 500 ariary ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Azafady kely ange Feriza no manana kabony milamina izany io ny sasany ary tena mbola hafa koa le afaka misasa rehefa tonga ny fadim-bolana nefa ireo olona manana fahasembanana ara-batana ara-tsaina amin'ny fahitana amin'ny fiainona ary ny ankamaroan'ny vehivavy malagasy na tanora na antitra dia tsy manana kabony mifanaraka amin'ny toe-batana akory toa miosina mihitsy aza ao ny tsy tafianatra tsy tafiasa fa na maimby tsisy raha misasana na miandry alina vao mivoaka ao alatrano misasa. Ok izay ny fanoliana azy ireny fa olombelona toasy ianao ihany izy. Vous vous demandez tous, quel est le secret de la vie? Le secret, c'est de n'en garder aucun. Il suffit de partager. Transmettez ce qui a changé votre vie. Montrez à tout le monde qu'à travers la persévérance, la bienveillance et l'amour des choses bien faites, nous serons tous heureux et comblés. Parce que le secret de la vie est qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Itel am fety! Mikarakara tombola goavana be ny Itel am ty volana Jona ity, ny voalohany hatramin'ny 30 Jona mividiana smartphone Itel na Itel TV na AirPod Itel ary mandraisanjara amin'ny fisarihana sao ianao ny tsara vita na azo loka avy amin'ny Itel. Loka maro be no zaraina toy ny réfrigérateur, Itel TV, subwoofer ary smartphone Itel A37. Aza tara ary makanesany amin'ny revendeur Itel akaiky anao manerana ny nosy. Itel, enjoy better life. Ndao hiara iasa mba marché.mg dia mahavita manafatra sy mividy mivantana amin'ireo mpampangady avy any Chine. Hitaro ny sehatrasanao, tsotra sady aingana ny dingana rahana. Ho anareo mpanjinjara, olon-tsotra, n'aiza misy anao eto Madagasikara, mividiana amin'ny vidin'ny mpampangady. Ampirisihana anareo mpanjinjara na amin'ny sehatra inona na inona. Mba marché, immeuble IT Station. Be olidrika tsy azo tafy 032 07 777 00 034 49 777 00. Ao amin'ny Aigle d'Or até o styléphone, collection gasy et stylé vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, na tao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylé ianao e. Jifaodiany zao ary les collections gasy et stylé an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gasy et stylé. Aigle d'Or miaraka amiko isanandro. Menay anao ny fiovana BAOBAB plus anome anao ny azavana
kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro. TV homme 5000 miasa aminao isanandro. Jiro efatra sy télé écran plat raha. Oay, sady afaka ichargena finday. TV homme 5000 dia azonao aloto kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro. Antsoy lara 034 11 373 39. Baobab Plus, angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Canal Plus, disponible n'importe où à Madagascar. Starnaka, tes boissons stars livrées chez toi. Starnaka, les bons plans viennent chez toi. Shell no azo antoka satria fitaovana vao manana tsy azo angalarana no ampiasain'ny Shell mba halorana anao ny fatrana solika tena izy. RTJ amin'ny Val Maraina. Na sato, na folo, na dimy no mivorivory rehefa misy mitondra corona dia mety mamindra foana. Iza, ianao, olo-pirenena no afaka manakana voalohany ny tsy partan ny valanaretina COVID-19. Seria. Leo be. Rivo baovao! Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao! Araka ny fotoana ny fanomezana ary dia tonga soamatsara indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao-tsika amin'ny maraina ity. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vary ary manasantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Manambelo Serginio ny aty amin'ny tantsoroka teknika mandreka amin'ny marandrianabo no manolotra izany ho anareo. Ny vaovaon'ny fitanterana sy ny fizahantany no anomboantsika ny fampitam-baovao amin'ny maraina ity. Ary Adef Afrika andian'ny faraiky amin'ny roapolo andian'ny fahatiny na ny 5e édition ty tanterahana nanomboka omaly tetsy amin'ny seranana iraisam-pirenena n'Antananarivo sambany teo amin'ny tantarany Madagasikara ho an'ny alalan'ny ravinala airport no sy ny mpitantana ny seranam-piaramanidina Antananarivo sy Nosbe mampiatrano an'izany ady Aviadev Afrika izany ty fisaonambe ho an'ny fampandrosoana ny tolotra sy ny zotram-piaramanidina afrikanina izay eo ambany fiahin'ny ministera ny fizahantany ny fitanterana ary ny famantarana ny toetrandro aritra atelona moa izany fionana ampitaindavitra izany ka nanomboka omaly 7 jiona ary farana ny 1 jiona ho avy izao. Ny Aviadev Afrika moa dia fionambe izay iarahanareo manampaizana manokana amin'ny tontolon'ny fitanterana anabakabaka ao anatin'izany ny seranam-piaramanidina ny kompania mpitanterana anabakabaka ary ny androm-panjakana miasa ao amin'ny sehatry ny fizahantany. Horesahana mandritra ny HQ ny fampandrosoana ny fanatsarana ny zotram-piaramanidina vaovao anatiny sy ivelany ny kontinanta afrikanina. Ity andiany amin'ny taona 2024 ity ihany no tanterahana amin'izao fampitaindavitra izao fa ny andiany faharoa amin'ny roapolo amin'ny andiany fahaenina amin'ny taona 2024 kosa dia ho tanterahana amin'ny vatana ka eto Madagasikara no anaovana izany. Mpandray anjara maherin'ny arivo no miatsika izany ary firenena misa 470 sy kompania mpitanterana anabakabaka 70 no voasolo tena amin'izany. Eo amin'ny vaovao ny tanàna n'Antananarivo vita sony omaly ny fifanaraha-piaramiasa eo amin'ny komina n'Antananarivo renivohitra sy ny orinasa ny vizy izany fifanaraha-piaramiasa izany moa dia entina anatsarana amin'ny fikarakarana ny fifamoivoizana sy fanadiovana ny tanàna ho an'ny eto Antananarivo ny renivohitra. Nisy ny fanodorana fitaovana ho an'ny fanadiovana ny tanàna n'Antananarivo, isy ihany koa ny fanampiana ny fitaovana ho an'ny entina iady amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana eto tanàna n'Antananarivo izay toy ny fametrahana ny caméra de surveillance dia efa nisy 20 ary nampiana roa izany any amin'ireny toerana izay tena misy ny fitohanana ireny ahafahana mandamina aingana dia aingana izany fitohanana izany ho an'ny eto amin'ny tanàna n'Antananarivo. Izany izy zany dia lasa 20 isan'izany caméra de surveillance ampitaina sy ampiasaina ho an'ny tanàna n'Antananarivo izany. Eo amin'ny pejin'ny toekarenina sady mifandraika amin'ny fahasalamana ihany nanambara ny mpahay toekarenina sady mpandrara amin'ny sehatry ny fizahantany omaly sady palais général ny ravinala airport Patrick Kolara fa dia raha tiatsika ny sokatra aingana dia aingana amin'ny fiverenana amin'ny fizahantany dia miantso ny mpisehatra rehetra
ampy asa fizahan-tany ity ny tenany mba andray sy hanao ny vaksiny satria io no lalatokana ahafahana miverina sy manarina farak'izay aingana ny tontolo ny fizahan-tany. Madagasikara izay efa raha ambara hoy izy amin'ny sehatry ny fizahan-tany dia efa tena miverina aotra tanteraka satria dia efa hoeritaona mahely iny tsy nisokatra intsony izany tontolo ny fizahan-tany izany. Tamin'izany ihany koa no narararotrany nampahafantarina fa efa vonona tanteraka ity serana mpiara-manidina iraisam-pirenena ivaty ity. Misokatra raha va tany mivao misokatra ny fizahan-tany sy ny abakabaky Madagasikara. Ketakila moa dia nanambara ny talia jeneraly ny fitanterana Ramatodina Rakotomalala fa noho ny mbola amehana sy ady amin'ny coronavirus ary antony ara-teknika manokana sy fandaminana ny mbola tsy anokafana aloha hatreto sy anokanana ity serana mpiara-manidina iraisam-pirenena eto Antananarivo ity. Eo amin'ny vaovao politika sy mifandaiky amin'ny raharaham-pirenena kosa isan'ny tapaka sy nivotra tao amin'ny filan-kevitry ny minisitra Omaly zany fa dia ao ampiakarina 320 nisan'ny faritra eto Madagasikara na sipanitsina zany ilay lalàna tsipika lalàna voalohany tsipika 20 sy tsipika 20 tamin'ny 7 sy 20 ny 17 septambra 17 sy 20 izay manitsy an'ilay lalàna aotra 12 tamin'ny 20 sy 20 nivoaka tamin'ny 20 jolay 20 sy 20 mameatra ny faritra eto Madagasikara ity. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena misaona ny baolina kitra malagasy nodimandry ny talia teknika nasionaly Jean-François Debon rehefa nolazon'ny aretina nandritra ny fotoana naharitra izy dia izao ndao sy ny fahafatesana alina izao. Isika eto amin'ny RDJ sy ny mpakafy baolina kitra rehetra dia miondrika feno amin'izany vatana mangatsiaka an'izany lehilahy na vita be tamin'ny tontolon'ny baolina kitra izany. Eo amin'ny taranja handball montsana tamin'ny 12 no 19 ny ekipa pirenena malagasy Omaly Raniona tamin'ny vehivavy Senegalese tamin'ny andro voalohany nifedinina ny tompon-daka ny Afrika izay totosaina any Cameroun izy ity. Ny zavatra azo miezana ny lalao Omaly dia nanatombo tanteraka ireto Senegalese reto na ara-batana na ara-teknika fa dia niezaky ny nanohitra ihany ny malagasy saingy hita ihany izany elanelana izany mbola fikeo nefa ny malagasy fa mbola manana lalao roa azo anarenana izany dia ny fionana amin'ny Tunisiana sy ny fionana amin'ny Guinée Conakry. Ateo indray tompoko lasy tompoko vary ny fotoana ny fampalalam-baovao. Velo matompoko. Rivotra! Misy mampimety misy chanson. Fiarovana ny tanindrazana zany nationalisme zany angambany. Ahoana ny anavahana ny nationalisme amin'ny rasisme? Fangaro le izy. Ka zay mantsy. Ahoana ny anavahana ny nationalisme amin'ny rasisme? Fanavakavahana ve zany sa fitiava-tanindrazana? Fa miarahaba toko lasy toko vavy salama aby tsika rehetra. Raha fitiava-tanindrazana dia misy fahasarotam-piaro. Izay. Rehefa fahasarotam-piaro dia lasa misy fanavahana. Ka ny fitiavana dia fahasarotam-piaro fa ny olona tsy saro-piaro amin'ny tiaviny na inona io dia tsy tia. Fa rehefa tia ianao dia saro-piaro foana. Na olona io. La resafa amin'ny tena zay. Na fananana io na biby izay ompianao ohatrano io na ny taninao io na ninona ninona. Za tena biby mahasaro-piaro mihitsy ianao la resafa tandremo. Ary Andriamanitra ve mba saro-piaro? Anomboka andray ty resa biby ty. Ahoana Andriamanitra ve mba saro-piaro? Tiantsika olombelona izy kanefa tsy hitako izay fahasarotam-piaron'Andriamanitra. Za moa zany mialatsiny aloha satria izy nameny rahany ho anao fa misy izy ny zaka taminao fa nomeny ny rahany. Sy nomeny ny rahany taminao zany sy nomeny. Tsy nisotro. Tsy ninona raha iny. Raha tsy efa tratran'ilay tômôbila mitohana manomboka eo jira mandray fanambozanara tsy tonga saina hoe ay moa Alakamisy androany. Ay moa tsenany Mahamasina androany. Ay moa manomboka misy mpivarotra any amin'le toerana tsy tokony varotany ireny eo anosy eo. Deo tratra. Ary dia lako tsiny fa izay nataraiky azy ao tompo. Fa dia atao ahoana fa dia misy za isan'andro mijery olona eo anoloko amin'ny fiara io hoe oaizy ty fiara ty. Le fiara mihitsy nijereko ka. Le fiara nijereko le fiara eo anoloko. Oaizy ny atsaran'izany. Oaizy ny fiara iny. Firy numéro-ny iny. Inona marika ny fiara iny. Fa rehefa eo anosy misy tsotsoromamba isa-rany zay. Za mahazatra mazana mivily miakavanana miazo any Mahamasina dia miazo aniny inona ny anaran'iny arabe lavabe iny Mohamed 5 iny Saint Michel iny dia
miodina mambanina ambotsy roatra de miakatra an'Antsahamanitra de makaty amin'ny radio aty. Fa misy fiara anankiray zay eo anoloko gagagaga be tena jereko any anoloko lavitra iry le fiara ry any amin'ny fiara tena eo anoloko indray izy. Ay kay ny fika an'le ria mandeha eo akavia izy manomboka eo amin'ny Sénat de mihazo an'iny anosy amin'ny tribunal iny de mihazo an'ity anosy amin'ny fanaovana sodira de mihazo amin'ny anosy eo amin'ny fivarotana le iny tony le cloison zavatra vita bararata tony de mihazo any anosy morondrano anosy izy eo ambanin'ny soraka de miakatra amin'ny any Antsahamanitra izy. Ay ny fika an'lika ao zany tsisy embouteillage kokoa noho ny avy atsy Mahamasinatsy. Mandalo ny Saint-Michel. Indrisy anefa tsena androany hoy embouteillage be zao ato amin'ny Mahamasinato. Ary dia itohana be zao satria ao daholo ny tôbila rehetrarehetra mandeha am'izao. Nandrako ny lalan'le olona zay navofitaka zay nakatoka via niazo ny tribunal vao maika ny tohanao. Ao ny ray ny tena tranony embouteillage. Hainao ve ny teny tompo hoe ny lalako tsy lalanao e. Ary zay tsy alea. Ary mbola misy teny tompo manambara manao hoe zay tsy aleanao ihany tsisy embouteillage. Enao tena mieritreritra hoe ary zao ary zao tsisy embouteillage zao ary kanefa andeha ivelany anao de mitondra andeha hoany ao ko vao maika izy. Ary de nanapa-kevitra moa ny fitondrana eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity hoe anisy caméra de surveillance hijerena ny faritra misy embouteillage. Ka misy caméra de surveillance 12 ny apetraka eto sy eroa hijerenany hoe ary misy mitohana dia ary ny lalanareo zany ka tsy fantako hoe ahoana fomba famoahana zay sa omeny ny polisy satria zareo nivon'ny polisy municipal no hitantana an'izay zavatra zay de le polisy zany mety miteny hoe efa sy makaty le zay efa sy makary le zay fa manirikiry tokoa mahita le polisy etsy Analakely de asany anosy de any Analamahintsy sisy embouteillage de any anao mandeha manirikiry mahita le polisy etsy ananetsy tena ao anatiny omeny lalana le anankiray le adversaire anao adversaire moa filazako an'izany zany ianao mivoaka avy aty tsara lalana aty hipotra amin'ny avenue de l'indépendance ao Analakely ry zareo avy any amin'ny garany Soarano any le fiara sasany de alefa ny aloha ny garany Soarano alefa ny garany Soarano alefa ny garany Soarano eo enao ka miandry eo alefa ny any garany Soarano alefa ny garany Soarano de alefa ny garany Soarano de alefa ny garany Soarano eo am'izay izy varimbarina eo motsy maneno ny telefona io de raisy ny telefona tsy alefany ianao ny lalàna fifamoivoizana nefa rehefa miamboho anao ny polisy tsy azonao atao mihoatra an'io fa de eo ianao mijany eo dikan'izany fa klaksonena fa amin'ny telefona izy telefona ary amin'ny telefona io mino fa amin'ny telefona namany hoe atily ty ajanona n'olo ty niany fa mbola mitohana be ny atana hoe alefaso niany fa malalaka be ny aty noho izany ilaina le caméra de surveillance ka itsika zao misy caméra raha mbola misy ny zavatra ohatr'izany miasa ary tonga ny fanontania ka itsika zao misy caméra eto zay misurveiller atsika taditinareo ve tamin'ray mandeha tsy mbola nisy antony caméra tony fa ry caméra reny teo de rehefa misy zavatra tao atina misikitra taindela okzao fa so de hitany any anany tsy mampite sikitra taindela inona moa tsy hitiavan'le bande akamana zay hoe niale sa tiako mipetraka amin'ny devant rehefa voyage io ina sa hitiava lazy fa niona rehetra mifidy devant sa afaka misikitra taindela seo aia ro anarina azy sa hita ho atao akory fa de la zany de ohatra zerijereny ina rehetra tagna afara agny isikotra taindela misikotra veno izy sa misokitra fa sokitra le izy noho zany sokitra ilay izy io ireny sculpture ireny zany sokitra fa tsy sikotra gardia sokirina le misokitra orona noho izy de sokirina zany le izy efa nampianarin'ray mibozy foana hoe tadiavo ny fototeny ary rehefa mandidy na ratsy zany asio tsiriteny le izy ataovy mandidy ary le izy tsy sikory loatra ny foteny fa sokiro io fa tsy hoe sikory io noho zany sokitra sokiro soki nanany bato soki nanany bato ka tsy ery fatahotra soki nanany bato ka tsy ery fatahotra zay maro lazay ka tsy ino moa lahy ny avy andresaky fa nareo teo ny resaky maromaro raha andresahinareo teo niasa azojabanao nefa zavatra tsy nieno ka hoe ina niasa atao kanefa zavatra tsy anananao traika efa tsy anananao fahafahana manao azy nefa ataonao fantanisa maromaro nareo teo fantanisa larisa zao mitanisa io mitsabo itsika neny tsara zao ohatra itsika zao nefa vavolombelona zany raha ny zavatra ny anarana tsy tokony ampime za zao ohatra de niandro momba ny astronomie isidina eny ambony eny ananako diplôma be mihitsy io makasary miaraka amin'ny Thomas Pesquet eny ambony tsy takamaso eny fa indrisy mantsy indrisy anefa zay skila rery sisa tato antrano de tsy maintsy nanao fampimezana sisa ny afarana ary misy asa ohatra ny fampimezana
tsisy olona nianatra momba ny fampimezana loatra teto Madagasikara ary tsisy sekoly mamoaka an'izany eto. Tsisy olona manana diplôma amin'izany eto. Fampimezana no raisiko fa maro be ny eo misehatra ohatran'izay. Fa rehefa mandeha le izy de misongadina ihany milay kosa ry hira ataon'le banderie tsara kosa ny zavakanto ataon'ny tsy olona itsy de misy mahita an'iny indrindra fa amin'ny artista mpihira ny tiako tenena de miroboka satria metimety ara-pomba fidiram-bola le olona malaza iny de miroboka daholo le ambiny eto hoe ry zareo ane ka tsy de manana diplôme universitaire loatra fa nanombonomboka tamin'io hirahira io de nety le izy de andao koa mba hiroboka makany de lasa manao an'io hirahira io de misy hira faran'izay kitoto misy atsikana mba tsy ilazako hoe kitoto eo ihany ohatra somary atao malefadefaka ny fomba fiteny azy eo ihany ny fanaovana atsikana sasany ary de mbola tafaresaka tamin'ny namana mpanao sinema omaly ohatra zany io sinema eto amintsika io satria nahita ny traikefan'ilay orinasa mpanao sinema anankiray nahazo vola za tsy miresaka hoe mety na tsy mety le nataony amin'ny lafiny teknika amin'ny mahasinema azy fa hoe nety de nety arabizina de nanao sinema daholo ary le olona nanao sinema tao amin'ny orinasa io de miala tsy kelikely tao nanangana orinasa kely fanaovana sinema de zay ny mahabe dehibe ny mpanao sinema eto sy roa saingy de tena misy tena tsy izy mihitsy tadidinareo ve zay hoe mitady zay raha ohatra ka hitanareo tanavo niakatra ville zay ny lohatenin'le film mialatsiny film efa elaela nahitako efa 10 taona lasa zay tanavo miakatra ville tena ialako tsiny aloha fa de hiteny fa de ratsina film re zay tompoko caméra tokana olona anankiroa tena mialatsiny tanavo niakatra olona anankiroa no resary eo caméra ray de le jiron'le caméra no mitifitra any am'le olona anankiray ohatra ny miteny ianao zao ohatra ny Larissa ohatra ny ato de misy an'ilay namana anankiray hoe mpanao gazety eto amin'ny ilany eto de miresaka eo nareo roa ohatra de caméra anankiray no mitodika any aminao de caméra iny ihany mitodika etsy fa le jiron'le caméra le izy maizina le trano fa le jiron'le caméra no mitaratra any aminao de miresaka zay tianao resahany eo anao ka izy io ange masosotra be fa avy ety ambanivohitra ange ny olona de ohatra ny tehatra any tapo-tanàna any daholo tena marina zany hoe le anankiray eto de iny ihany caméra iny ihany no misitona manao large rehefa avy eo de iny caméra ihany no mandroso ary eo am'izay tsisy rail izy amin'io fa mandroso amin'ny tanana de mihetsiketsika ambony ambany mihetsiketsika kavisy akavanana izany ny film namidy ary fa nahaniko no vidina mihitsy tena fasan'ny karana fa de tena ozy hoe itony kosa ka tena hoe tonga ny teny hoe akaito fasana marina tena tsy manome tsin'ny olona miteny hoe ratsy le film gasy fa ratsy tokoa le film gasy ka ratsy raha mihoatra ny film vazaha zay no nefarany resaka imaly zay tsy zavatra afaka niraisina misy ve tao anatin'le izy tsy hitako zay ho raisina nany dialogue zany ny atsaran'ilay mpilalao ny mpilalao koa azo tam'izany tena maro tanavo niakatra villa jereo zay film zay zay mahita azy ary izy nga mety ohatrany tsisy tsony zay film zay za tsy miteny hoe ratsy le mpilalao fa tsy reny le manahity reny le mpilalao efa sotomony zareo le film reny zao karazan-drazana asa atao zay tsy ao anatin'le hoe tokony vocation misy ny Francis de ahoana moa tsy ety le anahy de rehefa aveo le manantona an'la le olona de manontany an'le aizany mety ahitana sponsor na ohatra fefa mamaly am'izay le fa zay nga tamin'izay nanao an'iny mitady an'izany misy fitambaran-javatra maromaro resaka zavakanto no resako ary resaka hira raha amina hira ohatra io nitarika mpihira izany kio ny fiangonana olona mpihira ny tiako tenena olona anankiray fa tsy tarika loatra fa io olona io am'izao fotoana zao de anisan'ny zavatra ivoizana ny hira mba halaza de ny antsoina hoe klipy zay mandeha amin'ny télé na mandeha amin'ny Facebook alefa le izy aparitaka anatin'ny tambajotra sosialy any le izy ary rehefa tena atao ny fandinihana maro be efa nresantsika teto zany tamin'ny fotoanandro tsy haiko narorona 3 taona lasa zay hoe maro be ny zavatra mampalaza ny hira anankiray ao anatiny aloha voalohany ny fanoratana ny toniny manaitra ve io toniny io sa toniny ohatrany hoe andeha isika ifankaty ary malagasy mahasosotra ny miady fa tsika rehetra ne ka lasa miafy rehefa didina ny tanana samy mena ny raha zay mihitsy ary vola benao io ane ka tsy hitondranao any amin'ny fasanany akory rehefa avy eo fa rehefa maty ange ianao de tsisy dikany ihany ny fiainanao ohatrany hoe manao vavany olona tsy manana zany le izy manao taimbavany olona tsy manana tsisy dikany rehefa maty de lasa taolana ihany ny olona rehetrarehetra fa ianao manana karena be be io de tsy hoentinao any akoatra reny zany tsy manaitra olona zany ray zay tonony zay any amin'ny feony ny feony koa zany mba tokony maka an'ireny olona tena efa mahay manamboatra feony reny ohatrany
fa de misy anao inona kiny ity avy eo ataonao ny feony tsy vita ny feony stonony fotsiny fa mbola misy olona mpanao ny arrangement ny muzika any amin'ny studio ary le mpanao arrangement io mila olona mahay mitendry koa ao anatiny ao ary rehefa mahay mitendry le olona ka mahay manao arrangement le olona de mbola misy ny mpanao mixage iny moa zany haindrala technicien any amin'ny studio any iny rehefa mivoaka am'izay io hira io de mbola azo lazaina hoe inona le radio amoanao azy inona le télé amoanao azy inona ny tambajotra sosialy amoanao azy ahoana ny fomba ivoizanao an'io raha izay fa eo de eo koa ianao io mila olona manitonitony fa misy olona tena tsorona tsy de manahoana loatra ny feony satria mikonty koa ny feo sy ny fahaiza mihira fa tsy de manahoana loatra tsy de manahoana loatra io na feony na ny figadon'le hira io fa le olona milay le olona de reven'ny mpijery de lasa malaza ho azy any iny raha izay mety mampalaza azy fa nefa zay mihitsy fa misy olona tsara koa makany am'le hoe lasa ohatry ny fifaninanana tsara tare loatra indray ny film am'izao fotoana zao hira ny resako hira ny resako aloha tony sy feony sy arrangement sy ny studio fa misy mpihira tena hitako hoe hira milay be mihitsy fa le mpihira tsy milay ratsy le mpihira tsy tafa le izy ary tsy tafa mihitsy afaka mitanisa mpihira maromaro isika fa tsy mitery tsy resantsika hoe te any zao ray de any ray de sy tahakray tena amiteny hoe adversaire amin'ny Black Nadastin Semaine izy i tasy mainty fa milay ny hirany avoakany any fa teny la hoe tasy de rocher za hoe alohalondry tsy mihira fa tsy tafa de tezitra be tamiko izy tezitra be tamiko izy de ohatry izy hoe hitanao ary zany de io zako hoe ena raha fa ho hitako ary zany eo izy zao fa mokan'le hirany izy zao de hitatsika eo fa izy moa zany tena artificiel be mahavariana mihitsy tena marina mafy izy moa zany tsy manana beauté naturelle reny tsy hoe sipakite tena azo kite satria ankoatran'ny tareha mambika an'le olona io de mbola eo koa ny fahaizana mivarotra fa na tsara tareha azy ianao ka tsy ao aminao ny fanahy de akoso-bolamena mamiratra jerena raha hoe tsara tareha azy tena ka tsy ao amin'ny tena ny hena de akoso-kaboziny volamena rehefa tena tsy hainy le mpivoy anao ny mivoy an'lay zavakantonao tsy voaka naiza mihitsy io satria mety anontany anao efitanareo ve le klipiko iny tsy nahita zany slipinao zany hitanao slipinao ny hitanao amin'ny tele ny ankabeazany rehefa hitany fa tsy mahavoy izy any amin'ny tare sy ny bika de asehony ny vatany ary de aingaingaina ambonimbony ny zipo iny ampidipidina ambanimbany ny slip iny de hitanao tafidriky so de mieritreritrnareo fa io tsy raha viavy fo tafiditra agnatin'ny zegny resaky zegny fa lalahy koa tafiditra agnatiny coffee boy baka ainao coffee boy izy ka fa magnano clip izy clip volaniko fa tsy slipy aboakany am'izay slipnany izy tsy maintsy mizesta hitanao fo Calvin Klein agnatiny ao tsika se laly fa nanao nitsika boka nitsika boka tagnaty spectacle nagnano raha mampitokiky atsika nagnano imitation reo boka nagnano imitation reo atsika sur scène fa izy ka fa hitanao artiste tia laza jiaby am'izao ty ireo io ajotsiny ambanimbany am'izay pantalon jean ndraiky raha jiaby de la ve igny boka eo am'izay mitrangatranga le tena raha jiaby de la ve mihitsy hitanareo am'izay ary izy ka fa tsy hitany hoe mety tsy anjary loatra le parole nira ty mety tsy tianao lo fihetsiky ty fa ataovy am'izay teny ratsy hatrambolony ka hatramfara teny ratsy ao agnatina misy hira tena miteny ratsy tompoko tena teny ratsy ary tena fanaovana firaisana ranofa hatrambolony ka hatramfarany tenenina tena manta be mihitsy lay voambolana ao anatiny tompoko ny zavatra tsara de tsy tsara arantiranty tsy tsara ny zavatra anankiray rehefa arantiranty ka raha ohatra ka lazaina fa tsara ny mahita vehivavy tsara bika tsara tare fa raha ohatra ka niboridana daholo ny vehivavy satria ny lehilahy te hijery vehivavy niboridana raha niboridana daholo ny vehivavy rehetrarehetra de tsy nihiry tsy dika antsony tsy nihiry lefony tsy dika antsony
miboridana irandefina iny fa dadavina mba eritrereto hoe zao larisa zao miboridana tsy mekanjo fa mangatsika mifitina be mihitsy rehefa voaka tokotany mangatsika am'zao zavatra nge rehefa aseo tsy ka zay oa tsisy dikany intsono a tsisy dikany larisa zao ve no de to vitako ny vavaka nampianarin'ny tompo sy ny fanenenana in-roapolo am'zato eritrereto fitsika zao ohatra itsika menakavy zao ohatrany hiboridana daholo ohatra eritrereto tsy mekanjo tsika menakavy zao ato anatin'ity studio ty tsy mekanjo mihitsy nany kasy bosy ary atao ariambany ary le tiry baba io zany ohatra par exemple zany tsy misy dikany intsony ary tsy misy hajany ny atao hoe fanambadiana rehefa avy eo satria mantsy ny malagasy zao rehefa mitena am'le fanambadiana hoe aza miboridana i masombady misy antony le izy zay mahatonga ny ary ny salaka totraka ny roa mangotraka rafozana miditra ino no vonjena rafozako ka zaza mitomany te hitany am'izay ampolapola ngatsy mipalapala olona taloha mipolapola rafozana ve vonjena fa tsy mivady lahy am'izay hitany vady vonjena rafozam-bavy izy rafoza hoe maty abasinjanako izy le rafozam-bavy maty abasinjanako kodobla tsy mikozy mipotra am'izay rafozana avy any de ozy io tena anao ny fomba tsy fanao andika lalàna tsotry izao tovy am'le zavatra nataon'le tsy azo ipipi zany efa teneny ty efa tsy azo samanisana efa iala betaka vonjeo araneny vonjeo zany a natonga ny izy mamakose efinefiny eo mindrevo ka tsy ino lahy ny avy andresaka fa hoe ny asa misy tsy mendrika misy tsy mendrika an'lay ozy asa tokony hatao ny olona de manaonao fahatany ny afarany ary be de be zany eto amin'ny tany sy ny firenena eto io ange tsy voatery asa zay voalazatsika zany fa na eo amin'ny resaka fanaovana politika azy satria ny politika koa de fa asa ankehitriny de misy olona tena hita hoe tsy tokony anao politika mihitsy zany olona zany fa lasa manaonao satria makamaka tahaka ny ambiny zay efa nanao donc zany io mba hidirana kokokoa zany io resaka raha mahay raha le resaka tamin'ny voalohany hidirantsika fa ilaina matetika resaka vola le mibaiko ny mahatonga le tsy vocation mantsy de satria nety Francis Turbo zavakanto koa mantsy ao anaty atoko anao koa zaniko satria nety de hitanao le zavatra zany ohatran'le misy mivarotra mofogasy ety de mety le mofogasy io de mba anao koa hoana moa ny azy mety ko ny tsy anao ako ny tsy mety fa ny mpanao handball gasy de resin'ny Sénégal omaly vehivavy alohan'ny dokam-barotra nanomezako an'izay ka resy 42-16 Trinquons et levons un verre Coca-Cola au bon repas et à la bonne compagnie. Achetez dès maintenant 2 bouteilles de Coca-Cola d'1,5 litre et obtenez un verre collecteur gratuit. Coca-Cola, ensemble, c'est mieux. Miarahaba antsika rehetra nandritra ny 20 taona ny Rotary Club Antananarivo Angy dia nandray anjara mavitrika amin'ny fampianarana eto Madagasikara. Tamin'ity taona ity ary dia manainga ny malagasy rehetra tsy ankanavaka andray anjara amin'ny etika izay karakarainy. Ny tetika asa novinaina dia ny famatsiana W sy latabatra ho an'ny EPP 450 eto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Ho fanangonam-bola ho an'io tetika sy io ary dia mandefasa SMS hoe EPP amin'ny 034 34 34 340. Ny sarany SMS iray dia 10 ariary. Mety azo ilay fiara vaovao inday atosy ianao raha voasarika. Aiza misalasala koa manaparitaka amin'ny tambazotra maro. Manentana anao ary izahay ho tombontsoa ho an'ny ankizy sy ho an'ny EPP. Ao amin'ny Aigle d'Or até au styléphone. Collection gasy et stylet vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva, natao andro rehetra. Efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra raha te ho stylet ianao e. Jifa ho diany zao ary les collections gasy et stylet an'i Ingrid. Ary ao tsy tapaka ihany koa page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e. Aigle d'Or gasy et stylet. Aigle d'Or miaraka amiko isan'andro. Ho anareo mpandrara madinika manana salon de coiffure, mpanao soudure, vulka,
sy ny sisa mila manara-dalàna aloha nareo hoe tombony lehibe ao anareo zany tany misoratra ny fanjakana ary efa misy tarifa natokana ho anareo mpandraraha madinika ao amin'ny jirama tombotso lehibe ao anareo tarifa io a satria nareo mantsy mandany kokoa no ny asa ataonareo raha mihoatra amin'ny olotsotra manatonainana ny jirama na atsony 35-47 so de midangana be eo faktirinareo ro mijanona amin'izao de efa miteny azy a sarobidy ny angovo andao tsitsiana jirama ny mpanjifa no lahara-pahamehana omenay anao ny fiovana baobab plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro jiro efatra sy télé écran plat raha oay sady afaka hisargena finday TV homme 5000 dia azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra Sodivitra! Sodivitra! Yo, ataovy leroa. Ino anty? Ambony? Hay, marary zany. Patsi-patsa. Alefa sara ipoza le fantanina teo hoe tanava hony le izy fa tsy tanavo. Misy manko fisariany zay voambolana zay amin'ny fandehana rano eny enony eny andreny rano. Raha avy eny ambony izy dia mamonjy ny midina de hoe anava. Raha mamonjy midina. Raha iloandro enao izy koa mijontso zay. Miorika io zany hoe manohitra amin'ny fisotran'ny rano de makany anira izay ianao. Anira metanira maro zany. Anarandray anavaka zany. Zany raha hoe tanava. Tay tanava le izy teo. Fa misy koa ngefa mizingizina am'le hoe tanavo rangano izy satria ny olona ambany saranga mavomavo lamba indrindra fa taloha izay tsy nisihany afa-tsy ny lamba soga indrindrindrindra ny tafin'ny olona rehefa ela nanaovany na me mavo zany sy tokony hoe tanavo fa tamavo e. De izy sitina am'le any io izy fa tsy zany tanava nareo zany. Misy ndray koa azy amin'ny hoe anira anava ohatrany mampatsiahy ny teny frantsay hoe en amont et en aval. Nefa tsy de zay fa teny malagasy. Anaval 2 moa zany mpanjaka malagasy an. Anaval 2. Anaconda 2 koa farany vokat. Mety ilay voambolana mba hiavahany le hoe any amin'ny avo sy any amin'ny iva. Miabo, miiba, iba sy abo. Tsy mitovy zay amin'ny avo sy iva. Satria fitondratena kokoa no ambara am'le miabo na hoe fanaovan-javatra miabo miiba fa toerana na avo na faritra no ambara amin'ny hoe avo na iva fa raha ohatran'izay fandriny rano no entina misarisary dia ny anira sy ny anava no mety ka nefa dia mitovitovy ny feo miasa amindreo. Anira tsara le izy hoe ny anira zany ny anira manohitra amin'ny fisotran'ny rano. Zany hoe raha anira raha ohatra atao resaka afosiva zany izy de ny anira zany avy aty ambany makany ambony. De ny anava avy any ambony makany ambany manaraka amin'ny fisotran'ny rano. Ma izay koa mbola ao. Fa zay mahatonga le fiteny hoe navany ity zany. Azafady. De ahoana ary navany? Avy any ambony makany ambany ianao zany. Raha ohatra zany bandy le mirehareha be avy eny ambony eny zany ka nitsingidina tafo. Zay mahatonga hoe navany ity. Fa raha aty ambany izy tafita indray zany de nisy tena nirany ity. Rehefa mahita ny vadiny ianao de hoe vadiny navany ito. Misy mantany ato hitata hoe ina hono mahasamihafa ny hepatita sy ny cirrhose arety anaty. Ny hepatita virus mahatonga anazy de le mivadika mavomavo be iny ianao. Misy ny hepatita karazany maro be fa ny tena fantatsika zany jaunisse hafa koa. Ny hepatita avy amin'ny virus vao azonao. Ny A zany ny hepatita A dia azo avy amin'ny sakafo sy ny zavatra mety ho loto. Ny hepatita B dia azo avy amin'ny rà na famindrana rà na avy amin'ny firaisana ranofo
Ny hepatite C koa ngakoa tsoroa tafiditra ao anatiny kio. Rora tsy de tena mamindra loatra. Mamindra ihany izy fa tsy de tena mamindra fa rano tena mamindra zany. Satria ohatra hoe tamin'izaho voan'ny hepatite zao fa noroka ny vadiko manisy tsy vo mihitsy e. Miena be ny hery fiarovana rehefa tratran'ny hepatite zay no tena malaza azy. De ny atao hoe cirrhose tsy naraza-vaina amin'ny ny zavatra roa ihany mahatonga ny cirrhose de ilay virus ohatra le niteneniko teo de alcool. Zay ihany mahatonga ny cirrhose. Ny cirrhose zany fiarovan'ny vatana ny miaro tena ny vatana dia mandeha manafika ilay zavatra tsy mety ao anatin'ny aty. De lasa mivadika olatra le izy. De io olatra io eritreretin'ny vatana fa zavatra tsara. Olatra iny ohatra mampikankina an'le aty. Ny olatra iny no mampikankina anazy de mahatonga ny rasin'ny rano tsy mifamezivezy tsony de mivoaka avy aty ivelany le rano satria tsy lasa any anaty rà de iny mahatonga anao le kibo mibotsina de manao an'le atao hoe acide ny anaran'izy iny. De zay no mahasamy hafa azy. Misy mizara roa koa le kibo mibotsina anankiray be raha vehivavy no mety be voka. Fa misy koa ny rivotra koa fa iny ny hepatite mbola afaka sitranina na de lafo de lafo. Efa sarotra. Se afaka sitranina fa lafo de lafo manao anazy. Fa aleo foana zany de hoe vatapaty ny fidina. Raha dia za tsy dokotera fa za fanana baraka. Araka filazan'le bandy manoratra Facebook miseho amilay, za miseho amilay fa tsy dokotera. Azonao. De le hepatite A, hepatite B misy an'izany kio. ABC zany le izy fa misy D de misy E. Misy D koa de misy E fa tsy de tena mahazatra loatra. Arakaraka nefa fa tsy de mahazatra. Fivaika an'le aretina zany. Hepatite alpha B zany le izy. Misy hoe rara moa zany na hoe mahalana. De le toyan'le C, le mitoyan'ny C rehetra iny mahalana daholo. De ny jaunisse indray karazany hafa mihitsy. De ny fièvre jaune ndray karazany hafa mihitsy. Fa mivadika tazovony zany iny. Ny tazovony ny fièvre jaune. De ny jaunisse ndray zavatra hafa mahatonga anazy. Iny le fona rongony de sitony. Reo aloha rongony daholo ny fanafodin'ireo fa ny fatrany tsy mitovy. De misy le anankiray koa natao ictère. Ny ictère koa mbola mavo daholo ihany ny fisehoan'ireo. Ny tanana, ny hoho, ny maso, ny hoditra mivadika mavo be mihitsy. De zay mahatonga le izy hoe jaune. Zay no zay le aretina. Fa misy fotoana angamba ny resahantsika momba ny aretinaty amin'ny akapobeany mihitsy fa anasantsika mbola miandry alarobia ve sika? Afaka ataontsika foana tsy alarobia araka. De miandry an'le olona tena manampahaizana amin'ireny tsika de miresaka azy tanteraka. Anie? Zay angamba. Fa zay fa nazavana tsotsotra amin'ny fahaizan'olombelona loatra ana. Zay anazavako azy. Tsotsotra nge zany fa efa matoko dada mahafantatra ny zavatra be dehibe zany efa ny aina. Tsy teny zay hoe efa voany. De efa ina moa mamenatra am'zany efa vo. De le na zany be le na voana de na io raha zany na firaisana ranofo. Fa ny fa ny 5 faingo 5 firaisana ranofo. Tsy mandaitra zato isan-jato le firaisana ranofo fa misy fanazavana mazava moa misy matahotra manoloana ny firaisana aka mitandrematena fa ny vatanao kosa angeka tepolin'izy tepolin'Andriamanitra. Zay aza tonoiny zay. Miverina am'le tsiny mola isika. Misy hoy isika ny sokajinasa ary maro be mihitsy raha ny voatenitsika teo ny hoe hitsofontsofoan'ny olona zay tsy havanana akory. Zay tsy manana an'ilay antso akory. Ary zay ve no tsy mampandeha ny fiainam-pirenena. Raisiko ny politika fa iny tsy voatenitsika teo. Mandeha ny resaka. Fa ranako kely fotsiny tena tena mialatsina le resaka hepatite teo. Fa mahafaty io. Mahafaty io. Tena mahafaty tena mahafaty. Be ohatra mbola tsy tena maninona sa mahafaty daholo. Mahafaty fa iny moa zany tena vokany ratsy na izy mivadika cirrhose efa voatsabo tsara na mahafaty. Satria le fibotsonana kibo iny mantsy tena mahafaty tena vetivety kely. Io le rano io mantsy ny maharatsy an'io rano io rehefa vao alana io vao may mitombo. De zay no tena olana aminazy io fa aleo miaro tena foana de raha misy sendra vo ianao de mitsabo tena atao zay mahafaka. Alakamisy mandroany. Tsisy fakapakany. Za zao 7 andro zay tsy nikasika. Tsy nikasika iny.
zany taorina vaccine tany sabotsy toka gasy Efa fesa de toka gasy Tongana voasary kosa ny toka ny zava-pisotro misy alcool sy sakafotapitangely efatrandro taorina ny tsindrony ny anahy toizako dirako roa aby leo ngeny tika ava misy miteny hoe raha vao tsy mihina sakay de tsy mahalany hanina za mahalany ka kay za tsy tena mpihina sakay zay mahatonga sakay omeko anareo fa tsy mahalany mahina mpitoranao le izy niany iny raha goty aza adinoina le fanome Astérix sy Obélix iny mba le ohatranao potion magique eniko any fa le eniko manonja zao le misy le ohatra fa misy le fisotrony le rony le cervoise moa cervoise iny zany makany amin'ny atodoa avy hatrany iny tandrema cerveau lasa cerveau azy le olona raha vao misotro an'iny ka maharaparantsaina be nge zany mba izany tsy tonga toizatsika kely fotsiny le tsy mola ka za manoe azy mihitsy am'le hoe na tsy sehatra atonina sasany akory ny fanaovana politika fa zary lasa sehatra fiarina fotsiny fanaonam-bola fandrokidrokimbahoaka sy mbanao politika rehetra tsy resaka politika no antonenana an'izany fa de ao am'le loha hevitra hoe misy avadika ao antonasa mihitsy le izy ny olo-pirenena zao fotsiny no zava-dehibe ao anatin'ny resaka ohatrany hoe ny Madagasikara ampitaina amin'ny firenena samihafa eo misy ety Afrika mitovy amin'ny Madagasikara amin'ny resaka politika sy raha politika ny atao loha hevitra ohatra zany raha vao miresaka hoe mpanao politika sy ny politika sisy leo be ako de aleoko miova loha hevitra hafa amin'ny fandraharahana sy ny sisa satria efa fantatra le profil na mpanao politika amin'ny ankapobeny zay lasa manimba ny mpanao politika zay sady nianatra no tia hanajoro resaka tena politika no tsy mieritreritra ny politika ho baiboly fivavahana sady le resaka politika lasa ohatra ratsy amin'ny ankapobeny satria ny olana nge zao de zao hoe raha olona tena mpanao politika ka tena hitanao izy lasa manambola de manazava izy rehefa hoe zao misy olona tena hoe manao politika de rehefa miresaka aminy ianao de tena hitanao mihitsy tiranga tena manao politika mety amty ao anatin'ilay famaritana ao anatin'le tena famaritana fa le izy indray ny tsaratsara ao anatin'le politika lasa simba sorena le olona le manana an'izay misy olona be de be nge tena mahay politika eto Madagasikara fa tsy miditra intsony izy na izy manao fandraharana na izy zay tsy miditra loatra intsony Madagasikara mihitsy ny teneniko manasa mpanao politika zay satsika hiakatra eto amin'ny rivotra inanatsika azy na iza mihitsy amena le famaritana satria raha miakatra izy de hiteny hoe zay manao politika ka nizaritra ataonay de zao omeolo le famaritana atao hoe politika de rehefa avy eo am'izay misy ny karazan'olona sasany na izy manangana sekta na izy miditra manao politika mahay mivavy izy zany mahay miresaka resaka fiangonana koa izay ka ny professionnel vereo ka le resaka professionnel niofana vereo misy famaritana nge le izy antsovenana de indraindray miankina amina fandraikiraikina no mahatonga le olona eo am'le toerana zany ary ny tena betsaka de rehefa avy eo nefany azy zany zavatra teneniko fotsiny de zao mitokana rery ao anaty hevitra ray miaraka amiko vavina lahy io de andao ifanjinja omeko ataoko fitsapana ka ianao moa le miaraka le zava-pisotro am'izay fa sisy ianao ka zao tsy misotro de maherana be le tiako resahana ao anatin'le izy hoe raha tena omena ny toera mangina anankiray de omena n'lay fanontaniana ohatrany am'le amy télé reny le misy le hoe le ina moa lesy le fauteuil le misy fanontaniana apetraka amy tableau fotsy de mamaly izy de misy caméra ny fanadiadiana samihafa sy ny resaka samihafa nge no ahitana ihany ny traikefantsiraray ao anatin'le izy misy olona raha tsy ampitraikefa de mahay mampiasa olona zay de efa tsara ka so de iny ara ny taranja imbonany olombelona rehetra fahaizana mandrokodroky fa na iza aza manao safidemantina kosa raha nipozy mahay daholo misy bonaika fa miasa mangina eny tsy nandrokodroky izy tonga de nahazo ohatra ny resaka hoe le lasy vehivavy rehefa miaraka mibandy rehefa be resaka be ony de tsy ampitraikefa izy rehefa any le bandimona be iny tena tsy de marina tanteraka zay fa misy ony bonaika fa biby anzilina be le lazay ny oabolana hoe aza mamela akaiky lesy jokotsirika de miverina am'le loha hevitra le hoe raha ohatra ka misy ny talenta satria malagasy betsaka ny manana talenta amin'ny zavatra anankiray de ny fomba hahafantarana ny talentan'io no tsy de ampy loatra ny fiarahamonina mijery azy satria raha manana talenta ny olona anankiray de tsy vita ny talenta fotsiny fa mila fianarana fanampiny rehefa avy eo fa avononana mampiatra n'izay talentanao zay keo na fianaranao zay keo raha ohatra ka efa ampitaona ianao eritreritra hoe aloha ary anamafy tsara n'ity de ohatra mitodika any amin'ny baolina kitra sy ny fanatanjahantena tsika ny fanatanjahantena matoa atao hoe fanatanjahantena ny baolina kitra de mampantanjahantena aloha le manao an'le izy manao baikomonina larisa de manao fanatanjahantena aloha le izy fa rehefa avy eo le izy lasa zavatra jerena de mahafinaritra ny olona koa
satria raha ohatra mijery bodybuilding ane tsika bandy mana boky nozatra fotsiny eo zany manao le slip kely na 2 centimetatra iny de mahafinaritra ny olona mijery azy satria nahoana ozy le olona raha mba zany ohatran'io vehivavy moa zany a ho anareo vehivavy zay mijery zany a de misy moa ny vehivavy a mijery an'ireny le boky misy menaka be reny de tiany reny mampirandrarakivy azy fa maro ny vehivavy henoko miteny hoe bandibandy misy kibony be traikefa ozy aho ouais de amin'ny fiainana amin'ny ankapobeny azoko indray zany ty amin'ny fiainana ankapobeny zany de le fanatanjahantena ataontsika hoe baolina kitra ohatra be de be ny ankizy malagasy a mandakandaka sachet de lasa misy talenta be hita de rehefa aveo izy 12 na 13 taona raha tena tia milalao an'le baolina izy de indraindray izy mba mahitahita club lehibe na any an-tsekoly raha mianatra izy na eny amin'ny fokotany fa izy de rehefa 14 taona izy nefa efa manomboka tapitapitra ny fitombony mahitahita an'le tena le traikefa am'izay izy ho lasa ohatra hoe matianina kely tsy ampitsony le fotoanany fitombony tao anatin'le talenta raha tena tiana ho tsara izy zay mihitsy zay ohatretsika raha tena hita ho tsara izy tsy avela hijanona ela be eo amin'ilay baolina sensé izy fa tokony efa miakatra zavatra hafa izy a dia tokony misy olona manitsy azy am'izay amin'ny fa manjary lasa sarotra filahana am'izay izy rehefa aveo ino zany somary manahirana ny atao hoe informel sy ny atao hoe autodidacte ny autodidacte moa zany a tsy hoe izy re tena ny rery akory meko fehizateny indray nareo hoe l'apprentissage de la solitude ne se fait pas seul adiko zay raha tsy atao irery zany hoe zany hoe ny fianarana ho irery tsy vita irery fa ny olona anankiray zany raha ohatra ka atao hoe autodidacte izy ohatra amin'ny gitara autodidacte izy amin'ny hira de eniny tamin'ny 7 taona 10 taona hoe tena tiako izy zany sady mahafinaritra izy zany tsy velan'iray aman-dreny izy drakoral tsy velan'iray aman-dreny izy tendry gitara fa dorako hoe gitara an'lay io de mampiana tena am'izay mangalatra mianatra azy manao baolina eno radio izy mijery bandy mpitendry gitara izy mijery maleo izy de mitadidy raha lehibehibe izy ka afaka miditra teknika kokoa tsara zay solfège sy ny sisa fa tsy nanakana ny talenta sy ny fahaizana mihitsy ao anatin'ny resaka zavakanto sy ny hira ohatra ny tsy fahaizana solfège fa saingy eo amin'ny tsena ifandroridoritana indray no lasa sivana lasa aniliana ny sasany tsy fahaizana solfège misy gasy malaza ny andafy maro tsy mianatra an'izany ary tsy nianatra an'izany manana ny toerana izy fa vitsy izy ireo kanefa mbola hafa ihany le nanao conservatoire ka ny conservatoire nefa eny an-tava mampanjesika tsisy raha ohatra manko isaky ny kion-dalana misy an'izay conservatoire zay de nefa misy ny namana zao raha ohatra tsika hitanisa zany zao ohatra hoe ribi mpitendry gitara ry rado rakotralapy velo batery miditra conservatoire any France de mianatra ao anatin'le conservatoire fa efa 20 taona mahery ita izy hoe tena nahery le roa ny teto tena nitendry izy ary velo batery tao amin'ny tarika joary mihitsy ary izy de niditra conservatoire izy rehefa aveo no tonga tao amin'ny conservatoire izy a mbola tao amin'le taona le mbola tena mety tafiditra tsara de hoy ao amin'ny batery le izy lohatra fa izy mahay mozika mahay clavier sy ny sisa de ianarany tolo zany rehetra zany de hoy ao amin'le conservatoire mahay raka nareo tena mahay nareo niampy an'le conservatorisation kely de izy zao no anisany ao amin'ny conservatoire ohatra raha ny France zany zao raha ohatra ka toraka bagety moa zany raha mpanao batery fa tsy voninkazo anisany kuizany ihany izy hoe tena hainy aby de nefa izy efa manana le teknika am'izay ary raha tsy nataty zany efa nianatra teknika ihany satria ny ray aman-dreny tena mpikirakira mozika be mihitsy de tsisa fa nitarika vahiny izy velinina mpamatantara ny aina tao anatin'le izy zany anosy anareo satria rehefa aveo tsika mbola miverina am'izay antsika moa zany izy reny reny tarika voatoninao anarana teo reny vahiny fa nisy namana anankiray indray tany la réunion efa lehibe izy ohatranay efa lehibe zany ohatra mitovitovy taona aminahy eo zany nanao conservatoire any mbola sokoko zany satria le efa nahay be loatra izy tena nahay de ohatra nandingadingana klasy zay izy ohatra ny niditra T1 izy dolo izy dolo tsy mendrika anao tsony T1 fa tonga ianao de manao fa T2 de efa T2 izy de aleo anao T3 mihitsy ka ohatrohatr'izay le fandehan'izay olona zay satria sady efa nahay noty no nahay solfa no niditra tao amin'le izy de izy koa efa nahay nitendry fa ohatra ny nanao anina fotsiny ny zavatra tena nilain'le ry zany le nanana an'ilay diplôme
zay ny tena nitadiavana. Kopakopatanana ao Andry Momoty, tsy isaky ny zay mahatsiaro le hoe Alakamisy le fetiny ankizy fa tsy isaky ny fin de mois koa ka. Mbola isy fotoana indray tsika eto hitondra clavier de hanao kalokalo ny fahiny indray tsika. Isy fotoana tsika de hitondra tehaka de rapirapy indray tsika. Rovina. Ka tsy lazaina ho le izy fa manjary manara-davana amin'ny fotoana ifamomezana tsy mampatsiro zavatra. Manjary lasa zatra le olona hoe na mifankatia raha misy izany. Taoko anao androany milay. Tampoka. Fa raha vao miandro hoe isaky ny Alakamisy. De miandro izy. Misy vazaha namako zay zao. Ary androany ne m'appelle pas le dimanche après-midi hein. Italien liste de sexe. Ne m'appelle pas le dimanche après-midi. Ne m'appelle pas. Fa pourquoi? Je vais. Zao teny français zany tsy de maninona tompo. Za vao tonga mihitsy miarava tompoka. Kopakopatanana rangahy ho an'ny ratolotra hitolotra indray de bandy namana sady mahay mozika no mahay zava-maromaro. Vela ratolotra mahay mozika. Fa leria ao amin'ny iny andray moa ny anaran'ilay anina lery teo le fisakafoanana. Faiza mahandro zany. Andasa aloha fa tsy tadidiko ny anaran'le dala teo. Le fisakafoanany lery teo. Ay, Antrano Lodge. Antrano Lodge. Tolotra ao amin'ny Antrano Lodge, ery anany sany ery misy an'izany. Mahafinaritra le izy. Lodge io sa misy ohatra hoe lodge ty marina mafy. Antrano Lodge raha tolotra. De mastoe. De ny asa rehetra ny zavakanto efa voaresaka teo ny resaka hoe fitsarana moa ny tenen'ny Larissa fa eo am'le kitra le niteneniko teo zany ny lalana makeo sarotra fa ny mahafanatanjahantena azy mahazo manao ny rehetrarehetra. Ny amin'ny fifaninanana azy ety ambanimbany ety mahazo manao ny rehetrarehetra. Anisan'ny zavatra manirikiry foana ary manirikiry foana rehefa manao baolina zany ohatra na ny mpanakanto na ny fikambanana samihafa de raha resy 0-0 de misy esorina satria hoe tsy de mahay. Anisan'ny zavatra tsy tiako sady makamoara vao zay. Ny antony rehefa aty am'le manala azy ny skôro ny tokony tsoraraina indrindra fa ny fanalana azy sy ny fanatanjahantena sy mahafialam-boly azy ny atao. Miakatra eo amin'ny avolenta am'izay tsika zany hoe ho an'izay nijery Rafael Nadal omaly ny ao tamin'ny Schwartzmann saraka naka Schwartzmann ho an'izay nijery Novak Djokovic vo Isaita de tsy nijery tsony fa naleoko nijery fanaovana sakafo tao amin'ny Top Chef. Rehefa avolenty izy ka lasa tena compétition zany hoe na ianao lasa matianina na misy olona maro be mijery tena maro be ka tena fandresena ao anatina compétition tadiavin'le mijery. Eo izy no mila traikefa, mila fanofanana talenta ampiana asa ary tsy azo ifamitahana eo. Tsisy olona mihitsy ka anao fosika mpanao saut à la perche zany. Zany le tsy tena izy akory fa za afaka 5 mètres 90 tsy afaka mihitsy. Raha ohatra hoe saut en hauteur raha ohatra. Manana elatra. Ny compétition na fanatanjahantena avoleta zany tafiditra anaty zany ny baolina kitra rehefa tena haute compétition eo le fanavahana an'le tamboho samihafa misy an'le zavatra de tsy afaka ifamitahana zay fa tsy maintsy ao anatiny ianao ary tsy maintsy manana le traikefa ianao ary hitapoka-hitapirenena ianao raha tsy izy aty hevitra ihany zay fa saingy zay le izy aloha raha ohatra ka asiana hevitra eo amin'ny fialam-boly ka ny tokony hotsoahana nge zany de ny hoe tokony hanana maridrefina fahaiza manasivana izay rehetra mandray olona hiasa na anao andia andraiky tana ity fa tsy mahasotsivana tery de tery na fikendrena tombotsoa fotsiny na hoe kelikely karama kokoa izy valao izy nondraisiny fa raha ire tena mahiry lafolafo kokoa ny karamany so de mba eo amin'ny karazana zavatra atao am'izay indray io zao satria misy karazana asa indrindra ny amin'ny secteur tertiaire zavaina tsara ny biraobrao fanoratsoratanjavatra zay vitanao ny asa tandrifin'ny olona baka +5 na ohatra anao baka -3 raha ohatra ianao ka mifofotra be eo fa 5 raha misy olona tena mahay azy miresaka aminao de miteny hoe trany tsy ao aminao le izy fa mikiry be ianao de voasarotsaro ny zavona ihany ny kakazo maniry ohatra zao hoe za zao te ina le hoe gâteau miovofo ohatra ny hoe zany olona tsy mahay manao mofo mamy akory izy na mahay manao patisserie de ohatra izy de nasimy persil le satria baba au rhum de natsaka evatra anao anatiny zany iry zany mantsy misy ohatra ny hoe tery didantenin'izay zay resaka zay vehivavy mpira zany de be de be koa moa zany ny zavatra azo avadibadika sakisakisaka zay ohatran'izay ka ny toetrandro ny zava-misy eto Madagasikara aloha de tsy maintsy mbola miaina fianzany
miaina resaka Elvis Presley ilay izy gâteau-ny vovo miaika zay zany ray bozaka mahafantatra zany gâteau-ny vovo zany tsy haiko mihitsy interdit d'antenne gâteau-ny fa ho amin'ny besa aloha zany le izy gâteau-ny fe osy besa hoe ny aza manao an'izany interdit d'antenne de osy besa hoe tena matanjaka izahay matoa interdit d'antenne ka manahirana ao anatin'ny resaka ankehitriny sao mieritreritra le olona sasany tsinona amina zavatra sivatsivana samihafa hoe mazana be izy ka de sy vanina satria manindritsindry zavatra sisisy tsy any amin'ny texte atahorana izy matoa sy vaniny matoa izy tapenam-bava nge atahorany zany rehefa mifanena aminy zany de ozy ny olo hoe lesy vaniny ty karaha mitenitena kosa zany tafiditra ao anatin'le resaka nataontsika rehetra teo mihitsy zany satria na eo amin'ny tontolon'ny asa aza de misy ny atao hoe RH responsable ny ressources humaines de misy ny responsable F responsable arabola any de misy ny RT responsable technique zany hoe tompona ndraikitra any amin'ny tena fanatanterahana teknika io ny teknika tsisy hevitra io tsy afaka misy ny olona anankiray miasa amina centrale nucléaire ka fosipôsika ny idirany tao fa mipoka mibomba raha ohatra ka eo zany ny ahitana hoe traikefa manahoana sy manahoana ny misy amin'ny toerana anankiray sy ny toerana samihafa itsika eto Madagasikara zany ny olana de ity hoe ny orinasa miverina am'le resaka orinasa io na orinasan'ny zavakanto io na orinasa na espasy ary de lasa misy fitsoahany mahaina hoe fuite de cerveau be de be eto ary ho anareo izay mihaino de mahafantatra an'izany ho anareo izay mihaino de mahafantatra fa tsy mitombona araka ny tokony ho izy sy ny laony ny resaka zavakanto sy ny famoahana hira sy ny fanaovana fampisehoana sy ny rehetrarehetra fa eto nefa misy talenta de misy olona mana-talenta tena miasa be mihitsy eto ary de manatsara n'izay talentany zay ary rehefa manatsara ny talentany izy de sahirana izy misafidy satria ataony tena tsara ny zavatra teny reny de rehefa ataony tena tsara ny zavatra teny reny de tsy tena mihaino le olona satria hoe tsy mitovy am'le mora kely natao matrakazy tary satria olona manambola tsy mamorikira de nefa rany le bandy manao jazz tsy antonona ny fahaizany ny toerana sahanina tsy afaka ivelarany satria tsy manana fankasitrahana azy ao anatin'ny asa be ataony ny tontolo loalikalika Besoin de placement pour limiter. La vie et qu'il n'y a nul bonheur sans la transmission des valeurs. Saham Assurance devient aujourd'hui Sanlam, leader panafricain de l'assurance dans plus de 30 pays africains et s'enrichit de plus de 100 ans d'expérience. Sanlam, vivez en toute confiance. Devenons partenaires. Bonmarché.mg vous offre la possibilité d'importer directement via des fournisseurs et des marques de produits venant de la Chine. Développez votre activité. La démarche est simple avec notre formule d'achat groupée et achetez en prix de gros directement. Vous êtes revendeur à Tana ou en province? Commandez dès maintenant. Bon marché, immeuble IT Station Madagascar, Béolil Ketia Staff. 032 07 777 00 034 49 777 00. Hey! Toujours de bonnes nouvelles sur les bouquets Canal+. Profitez d'un bonus de chaîne supplémentaire sur Évasion Plus ou tout Canal+ pendant 30 jours en vous réabonnant sur une des formules supérieures à votre bouquet habituel. N'attendez plus et réabonnez-vous vite. Les meilleurs moments du sport et du divertissement sur les bouquets Canal+. Les bouquets Canal+.
Miarahaba antsika rehetra. Nandritra ny 20 taona, ny Rotary Club Antananarivo Hainga dia nandray anjara mavitrika amin'ny fampianarana eto Madagasikara. Tamin'ity taona ity ary dia manainga ny malagasy rehetra tsy ankanavaka handray anjara amin'ny hetsika izay karakarainy. Ny tetika sanovonaina dia ny famatsiana dabilio sy latabatra ho an'ny EPP 450 eto amin'ny Cisco Antananarivo renivohitra. Ho fanangonam-bola ho an'io tetika sy io ary dia mandefasa SMS hoe EPP amin'ny 034 34 34 340. Ny sarany SMS iray dia 10 ariary. Mety azo ilay fiara vao inday atao sy ianao raha voasarika. Aiza misalasala koa manaparitaka amin'ny tambazotra maro. Manentana anao ary izahay ho tombontsoa ho an'ny ankizy sy ho an'ny EPP. Ao amin'ny Aigle d'Or atao styléphone, collection gasy et stylet vaovao be noforonin'ilay styliste malagasy Ingrid. Modely azo anaovana amin'ny fotoana rehetra, na maraina, na atoandro, na hariva. Natao andro rehetra, efa hitanao eny magasin Aigle d'Or mahazatra. Raha teo stylet ianao e! Jifaodiany zao ary les collections gasy et stylet an'i Ingrid. Araho tsy tapaka ihany koa ny page Facebook sy Instagram Aigle d'Or Madagascar e! Aigle d'Or, gasy et stylet. Omenay anao ny fiovana BAOBAB plus anome anao ny azavana kit solaire mandeha amin'ny herin'ny masoandro TV homme 5000 miasa aminao isanandro le écran plat raha oay sady afaka hisargena finday TV homme 5000 le azonao alotsy kelikely manomboka amin'ny 24200 ariary isan-kerinandro antsoy lara 034 11 373 39 BAOBAB plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. RDJ amin'ny Sivy Maraina. Rivotra miome. Rivotra me. Sika teo ny resaka zavakanto, ny resaka sinema, ny resaka hoe nucléaire, resaka asa atao hoe asa birao ny ankapobeny. Ireo sampana samihafa tokony hijerena ny maha olombelona zany ao anatin'ny resaka asa dia ahafantarana fa isika gasy amin'ny ankapobeny ary efa resahako foana ary matetika mba mampirisika ny rehetra hoe mijoroa dia miadia. Mijoroa dia hiadivo ny zo rehetra amin'ny ankapobeny satria mahay tsika. Za zany tsy mino mihitsy hoe efa tena malaza tsika gasy fa tena mahay ka ho diso izay eritreritra izay. Le tiako lazaina amin'izay zany dia hoe tsika gasy manana intelligence naturelle na hoe faranita-tsaina voajanahary zany, mety avy amin'ny géographie io, mety avy amin'ny tropique du Capricorne io, mety avy amin'ny ihany io. Fa eo am-piandrasana ny vahiny izay miandry vahiny sy tonga sady fokona afaka didy dia ny fanatanjahantena omaly moa zany iny raha zao se mijery le Raphaël Nadal ihany ahako dia za moa ohatran'ny fahitako ny Romelu Lukaku sy Cristiano Ronaldo sy Lalande ny fijereko Haaland ny fijereko any Nadal manaiky fa mafy izy fa mahafinaritra mijery ny Schwartzman i Nadal rehefa tena jereko dia tsy azoko tsaina mihitsy fa lava be kay lery lava izy sa Schwartzman foy zay zany tompoko natao hoe relatif relatif ny olona ray dia tsy lava fa misy foy eo akaikiny zay ny atao hoe zay ny mahaboaka ny gasy eo anatreny sinoa fa raha vao makatsy Côte d'Ivoire dia mipepo zay tsy mbola dia ny valiny moa zany na resy dia avy eo amiko nankana Schwartzman be dia na eno an'iny koa moa le ry dia na seta ray dia raisy ray dia teo amin'ny seta fahatelo moa nisy tokony nana ny Schwartzman azy moa zany dia nahazo ny Nadal dia seta faefatra moa zany dia kanety dia zay ny Djokovic efa tsy niterevako tsony nefa raha ny ankehitriny moa zany dia zay ny seka isorako ny Canal Plus teo ny dia isorako n'ireo sampandraraha samihafa mikirakira momba ny televiziona satria rehefa mijery ny fandaharana ao amin'ny televiziona dia za koa miteny fa misy ny eo ihany amin'ny ankapobeny na mijery ny tele eto amintsika aza dia misy indray ny tena miezaka manana hevitra mety tsy ampy no ety manana dia tsy miseho le izy fa rehefa mijery ny azo zany zao ny fandaharana jereko eo amin'ny kalitaona fandaharana sa eo amin'ny famoronana aloha dia rehefa foronina amin'izay le izy zay le teneniko teo hoe misy zavatra sarotra anaovana karazana jonjono tsotra sy fitapitaka
nefa misy ny olana mitranga ihany koa dia izao ny any ivelany ny resaka fandarana mpiambolo sy ny fandarana mifaninana dia mihaino sy mijery ny isan'ny mpijery izy ary na fandarana faran'izay tsara dia tsara dia tsara zao ka somary tsy dia be mpijery mandritra ny fotoana samihafa satria mety mifanojo amin'ny matsa ny Frantsa Bulgaria dia ajanony le fandarana na isorony le mpaneta be dia be ny karazana fandarana takan'izany zany hoe izy efa mihoatra efa any amin'ny tsena avolenta indray izy fa isika raha mijery ny eto amintsika zany dia manaiky an'izany ireo mpamokatra rehetra amin'ny televiziona samihafa tsy afaka hamokatra zavatra tena ngeza ka tsy populaire amin'ny lafiny hoe mihinana totom-boanjo ny vahoaka tsotra rehetra tsotra ilay tiako tenenina zany dia ilay atao hoe vahoaka sarababem-bahoaka fa raha voakaraha fa zazo nisy fandarana ny konokononina isy le raha misepa mpianatra matematika izay atao hoe CQFD qu'il fallait démontrer zay ny lohatenin'ny fandarana dia mifantoka amin'ny kajy arithmétique mathématique raisonnement ny fandarana rehefa natao ny conception ny arahanay an'le tsy lara amse dia tsara rehefa miaino le fandarana le amin'ny televiziona dia ohatrany hoe zany ve dia ho tian'ny olona sy ny sisa satria izy tsy miroboka mijery aloha ahoana ny anaovanay an'le izy zay ohatra raisiko zay fa raha manao fandarana CQFD nareo anao zany tsy maninona raha ngafa mbola tsy nideposenay le anarana dia nalaina le izy ho tiany sarababem-bahoaka nefa nalaina le izy ho anana lohateny matematika dia rehefa mifangaro zay rehetra zay tokony ho tsara le izy inona ny olana no enti-manana satria ny atao hoe production audiovisuelle na ny fanaovana famokarana fandarana amin'ny tele amin'ny aty amintsika tsy mandeha ho azy resaka jiro matosy ny sisa misy tele izay tsy ho tononona manana no enti-manana izy dia misy fandarana rona telo ao amin'ny tsara fa rehefa tsara indray le izy dia jerenao indray izy manetana ohatry ny ahoana indray ny fitrangan'ilay satria olona ny ampilalovina sy ny sisa misy azo ambara indray ao satria mila mijery ny any ivelany dia mijery fotsiny aloha ohatra mijereko koa zany zao Top Chef les meilleurs pâtissiers les 12 coups de midi Fred Chenot mpanao lakozy Globetrotter Globe Cooker mandeha eran'izao tontolo zao fa rehefa mijery an'io ianao dia variana maly any mijery ny Roland Garros dia mametraka fanontaniana eto izay mety ho voavalin'ny teknisiana misy sary tsy fantatra caméra ohatrany ahoana tiany akanjolerony azy satria miainga avery amin'ny tongotry le filery amin'ny apita izy dia ohatrany manaraka ny sisiny le file ambany ohatrany hipaika amin'ny tany izy dia miakatra mankaty amin'ny tongotry le file ty amin'ilana izy dia miakatra amin'le gradin izy dia ohatrany tonga any amin'ny tafo izy dia manidina izy dia tonga any amboniny Paris dia zay drone dia le drone angano ty avela câble le câble sy val de bois le câble le ohatrany hoe midina izy manao ve dia aveo izy miakatra fa rehefa tsy manao nadalina dia alefa mandeha le izy dia misy télécommande zany le izy azoko atsaina raha ohatra câble ka azoko atsaina raha câble fa fa izy câble manao an'izany tsy tena câble izy câble fiteny any amin'ny université tamatavany misy zany taloha câble be câble mora feno manao felo menamena ohatra zay resaka zay zany hoe ohatra antsika zany zao raha mahafantatra hoe ny steadicam raha tsy diso tokony fantatra inona namorona steadicam titanika sa ina moa talohan'izay nanaovana sary mihetsika anankiray zay izy dia le bandy niketriketrika dia namorona an'io izy dia rehefa aveo hita fa nampaisainy rehetra le izy taty aoriana iza fa tsy tamin'ny titanika fa film hafa tany aloha fa mimpanao sary ihany eo zany makany amin'ny sary mihetsika sika ohatra zay dia piresaka aminareo aminao vegasy zay piresaka aminareo to amin'ny scope digital ny light production sy ny sisa maki production ekena le famokarana le izy ekena le hoe ny olona mila mijery zavatra ialam-boly sy ny sisa fa mba mahafinaritra raha ohatra misy film ataonareo anatiny herintaona tsy mety vita le izy satria rehefa mivoaka aveo le izy dia ozy ny olona hoe tsy ho voatery misy fianakaviana miady lova fa mba resaka hafa le izy ohatra le fiteniko amin'ny tononkira ihany rehefa misy bandy zao mamorikira zao atoato dia alahelo amina vehivavy foana le akabeazan'ny tononkirany vehivavy nandeha hoe mety lasa foana vehivavy afaka tamin'ny valizy izy dia misy valizy le atsipy misy entan-kanjo reo le izy dia reny foana raha hira milamina dia misy veoity indraindray ankio ny tena olana amin'ireny isy Lamborghini anankiray dia raha vao hira mihetsiketsika indray izy dia tsy maintsy misy chorégraphie eny amin'ny lotissement
lotissement karazany mihitsy fa mety mahazo vola ve zalary ho anareo le manao sarimietsika koa zany ohatra hoe mba ezao ihany le izy misy ny manao any amin'ny trano moa aloha fa betsaka ihany koa zany le manao sarimietsika mba rehefa mijery de manofa an'le sambrana roa alina le izy de hita be le izy hoe le sambre misy fandiny eto de le misy an'le ohatrany guéridon sapin kely eto misy karazana villa tsisy forongo misy anaty le efitra de zany jery tokambarotra nataonay zao le tokambarotra ino ty mahazo anao naina tam'izay nanao le tokambarotra io za efa hitako ty trano ty fa io trano io fay nanaovana andriny nanao le tokambarotra io za fa hitako mihitsy ty trano ty fa mijery an'le Novegas reny fa io le trano io fa izy trano maromaro tena zay fotsiny nanaovan'ny tompony azy ampanofaina amin'ny olona mpanao tokambarotra na mpanao film de hitanao foana zany raha tena mijery anao ka misy anglana film jerena ary am'le trano arity jerena le fandriana sy le ondana arity trano ty fofonina le ondana mbola le tamin'iny nandeha le film de eo am'zay le fofonina sy rofona fofonina le fofonina aloha hafa mihitsy miaviny zany de fa mahavariana aloha kosa aloha iny coïncidence kosa iny coïncidence iny tsy avy amin'ny teny gasy zany re tsy manao zay tsy avy amin'ny teny gasy na tonga zay satria raha fofonina za mantsy efa miaraka amin'ny professeur arabe rofona io zao avy amin'ny teny malagasy daholo ny avin'ny teny raha zao tontolo zao ka io fofonina io avy amin'ny teny malagasy hoe rofona raha imemezana le izy aloha raha imemezana le izy de ohatran'izay jery film omaly de io izy le vehivavy film vazaha de io izy le vehivavy mantsy azy zanany vavy pépette viens pépette ahoana ianao tsy memo nefa pépette zay raha gasy Portugal na Israël raha zosy fa tamin'ny film aty amintsika ny pépette hafa mihitsy midika anisan'ny mahafinaritra amin'izao fa veriko tantaraina kely le sarimietsika aloha fa diso ny lohateniny teneniko la deuxième vie de Simon le film anankiray deuxième vie de Simon zany de lay tovolahy nanana karazana fahaizana manova vatana ho lasa olona anankiray de kanjo maty lay anankiray le namany de nalainy ny vatany io le namany io de tsy niova intsony izy de nitombo tao am'le tokantrano fiction tanteraka moa le izy zany de rehefa aveo izy lasa anadahan'le tovovavy tao am'le trano de zanaka izy mivady zany izy mianada kanjo le ria amin'ny maha Simon azy lasa latsa-pitiavana tam'le vehivavy de eo am'izay ny sahirana izy satria te hiova am'le anankiray izy de kotiny avy ty ambadika hatreo ihany fa de nareo spoil misy tsy mahalala teo spoil karazany lapoaly any an-dasana moa le izy de le ray marina iny le izy fa hoe Antoinette dans les Cévennes nijereko indroa le izy ny antony misy zavatra jerena indroa misy ao anatin'le izy raha vao mijery voalohany le izy de ny ampondra fotsiny jerena aloha de rehefa mijery fanindroany am'izay ianao vao mijery ny Antoinette de ao anatin'le izy moa zany misy an'izay du Verne zay zay nivoaka avy eo amin'ny atao hoe a comédie française izy de nanao cinéma mila mijery an'izany koa tsika le retsy ao anatin'ny fanaovantsika sarimietsika satria raha ny karazana film alefantsika ty hoe cinéma malagasy ty hoe sarika 1 sarika 2 larisa 4 larisa 10 ty de tokony mijery ny sarimietsika frantsay tsika genre hoe le prénom le genre Antoinette dans les Cévennes le resako teo satria ny fahaizana milalao miaraka amin'ny fitenenana ary ny filalaovan'ny caméra an'le dialogue zany rehefa misary miaraka amin'ny resaka tena mbola tsy ampy ndraiky efa tsika mbola tsy ampy na iza tena natanjaka ty le tsy ampy io tsy teneniko hoe tsy tonga eo am'zana toatra voalohany tsika fa mbe fa eo tsika mbola cinéma aloha de aza mokamoka amin'ny teny hoe cinéma aloha ny zavatra manahirana kely manko raha izahako ao anatin'ny fitiavako an'le izy de mitaizany olona ao anatina fijerena sarimietsika ny fijerenan'le vidéo film le DVD film sy le sarimietsika télévision zay tsy mitovy mihitsy tsy mitovy mihitsy satria ny atao hoe série mandeha amin'ny télévision sahirana be mihitsy ny producteur rehefa hoe andao avadika amin'ny salle am'izay am'izao fotoana izao zany zao de misy Tom et Jerry mandeha amin'ny sarimietsika anaty salle any an-dafy fa besta fijerena zany be mpijerina ny lehibe ary tonga mijery le izy fa ela ary le roa ny voatapakevitra Pompimps tseko le anankiray iny de Bob l'éponge koa Bombe l'éponge iny koa fa natao film le film Peter Pan le roa le manao an'le hoe j'ai que ça dit le ohatrany écureuil reny le roa ihany reny le izy Pompimps tseko fa le am'izao le roa ohatra misy lavaka be zay ny kibony de
Reny efa le extraterrestre le rony ndray iny le misy lavaka le mitovy le naiky hoany le nahitan'le any le rony le menakely vasy hoe salut ma sœur le tonnet le salut ma sœur ozy izy le misy nampaka lohanao ma sœur zany raha ngampoziny raha Matias mitsoraka fa resaka film any inanany de voanany mpianatra zany ny mpianatra de amena izy de manao commentaire na film azo atao misy le izy de neny ndray misy film hoe vice versa zay dessin animé io fa i vice versa io koa asaina atao commentaire ho an'ny olona mianatra psychologie ny antony satria psychologue ny nanoratra an'le film tena tsara zany fa jereo zay vice versa ny loha fa dessin animé le izy nisy aretin-tsaina kely zay de nakany amin'ny psychologue de voaka avy ao sitrana fa le psychologue ndray voana aretin-tsaina antso anafo le raha goty ny ohatr' zany mandresy lahatra olon-dehibe le anao mianatra psychologie le zanany psychologue agne lasa daladala foana de azavaina am'izay le olona psychiatre zany tianao teneniny zany fa tsy psychologue tsy hoe mpitsabo fa mpanampy fa ny psychiatre no mitsabo ny saina tsy mitovy zany de eo am'izay izy vao mieritreritra hoe de ina moa zany ny asa ataony zanako rehefa psychologue ka hoe renao marary saina ela be tsy mandresy misy mangataka mba tokony mba misy manazava bebe kokoa momba ny tantara Madagasikara hono tsy haiko hoe bozy gody reka tsy mahay ka be de be ozy izy mbola tsy mahafantatra mbola tsy mahalala de tsara ny azo atao misy an'izany ao anatina fadarana ohatra hoe ny asabotsy zao ohatra de afaka mitondra boky ihany raim-bozy de mitantara izy ohatra hoe ny fotoana fampanjaka ohatra ny atao voalohany ohatra hoe nanomboka tany amin'ny taona firy no nanomboka voasoratra sy fantatra ka ekena satria makany amin'ny fandaram-pianarana eo le raha be rehefa manomboka ty amin'ny 1901 ny momba ny Madagasikara de tantaraina am'izay hoe tamin'ny fotoana taloha de toy ny tongotra kavy ihany Madagasikara fa tongotra kavy tsy mikapa ohatrany afahafa be inona ny nahatonga an'iny efa tahaka an'izao ihany isika fa tsy mbola nisy ny satelita noho izany dia tongotra nandritra ny taona maro no namaritana hoe manoratra inona ny nahatonga ny Galilée gadra satria izy mifanena tamin'le mpanjaka le mpanjaka Galilée miaraba tompoko vao tonga mihitsy de tahaka ny eritreritry Galilée tamin'ny voalohany iza moa le olona tamin'izany fotoana zany le niteny hoe boribory ny tany de nigadraina izy Newton izy niteny hoe boribory no tany izy de nigadraina izy hoe tsy mariny zany fa tsy mamaly arana hoe boribory ny tany de mamaly izy hoe hitako ka nijery le Nadal raha zao somaly fa tsy hitako hoe le tavoangy mihitsy nge nahaliana anaty amin'ny malo ahy hoe ohatra ny ahoana tsara ny misy telo lettre any Ragoto milaza fa hoe raim-bozy laretsa hoe ny mahavoantsika malagasy itsika toto-clé loatra zay tsy tena anisany tsy de tena mampandroso atsika zany hoe raha ohatra zany za zao haiko daholo mitendry ny instrument rehetra fa tsisy tena haiko de misy ndray de ohatra zany koa zao ohatrany hoe manao mécanique automobile hainy daholo mikitika an'io rehetra rehetra io nefa ny tokony izy hoe spécialiste amina électronique eo am'izay kosa ry analakaratsaka n'le mahatonga an'izay satria tsy mety ho tena tafavoaka ao am'le traika efa ilaina izy noho ny resaka fiofanana sekoly aloha mamy akapobeny faharoa ndray koa tsapa ihany fa avy amina passion zavatra tiana de indraindray tiana ho kitikitihana daholo ihany fa mahatsara antsika gasy ihany nefa le izy satria rehefa mahita ny russe danseuse na danse classique tsika de antanitsika izy hoe mahay manamboatra pain perdu ve fa tena tsy fantany na le pain ary tsy fantany le izy satria Arsène mifantany izy tena hoe eo rehefa safidiana zany ao anatin'ny zavatra hay de ny sovietika taloha ny tena manao ny hoe ray ihany ny zavatra ampianarana ny ankizy aloha manomboka 9 taona fa ny akapoben'ny zavatra de mahay manisa mahay manoratra mahay ohatra anazy zao tsinona zao ny anandray resaka hoe te kahihatra vola fotsiny ahako tiako daholo ny zavatra rehetra ohatrano
za manao ny électricité, za mandalotra, za mandrafitra, za ny voly io problème io. Fa rehefa sarosarotra am'izay le izy rehefa avy eo atsona ihany ilay tena tete be ne le rano ato e. Fomba fiaina ilaina koa zany am'izao toetrandro zao. De nefa iny tsy mahatsara raha ny tena izy. Zany hoe misy ilaina anazy le izy de misy tsy ilaina anazy fa io adi-hevitra anankiray atao loha hevitra io tena atao loha hevitra mitokana mihitsy. Za zao raha tena hoe tena zao vao teren'Andriamanitra sy teren'ny fiarahamonina sy inona tena asa tena hoe raha ihany safidila tonga de hainy la le izy sady mena le izy la architecte nytiako. Architecte zany hoe mpanao kisarisary trano, mpanao kisarisarina tetezana, kisarisary. De rehefa avy eo io mivadivadika mety teknika. De avy eo io eto am'ty lavaka ty asio tetezana. De za mamoriporina le sarina tetezana ho atao eo. De jereko am'izay le lafiny ara-teknika efa ho lafa am'izay ny manao an'iny. Raha tena tsy maintsy ka manao antsoavo sao mbola misy zay asany tsy maintsy vona niofana za natao hoe tsy maintsy de mampitombo taranaka. Za le zao ty mijery an'ity sary zany efa hoe vita vaksiny aza tsy manao toranga de raka eo ny ataontsika Macron. Ary ny olana tam'le izy taoriana le tefa-tsofina de lasa tsy mbola iny ihany mampiakanjo ny Bavaria efa nahazo temaina fa tsy aleo atsikaiky fa any ny felaka mantsy mampiverina amin'ny lalana zay mahafinaritra anazy rehefa vao felaka indray mpandeha anao ay atika ny lalana fa tsy ary zay mahafinaritra an'ireny. Zany ve nahazo ny olona tete-bombona be raha fialana indray de mandeha milamina izy tonga de milamina izy aloha ka eny mety milako izy fa milamina am'izay rehefa avy eo de tsy mamerina felaka vato amin'ny avato aloha zany raha mibozy am'tare zany fa loatra zany tsy fese fa arahinao zany misy zany mikapoka fanaon'ny vazaha kafopitombenana kafopitombenana de nanahaka an'iny gasy ambony saranga satria zany sy mety ingiriny mety iny ka mety iny raha izay kosa aloha zany de keko koa raha olon-dehibe no atao an'iny e satria io zany ny be nofiny mety tsy hisy fiatraikany mivantana any aminao tsy makany amin'ny taolana tsy magaga nge le olona raha tsy za zany de fa ohatra tsy zanako le izy fa olona bedesiko de ataoko fese misy apetraka eto amin'ny lohalika misy dia tanana efatra de nao de ohatra zao nataonao sisy mafinao maditra za efa sisy mafinao saniny ka miaraka amin'ny fritsika sanao tsisy mafinao de fatrako rivokeo mamay be na ty amin'ny loaka nina mamay be ty amin'ny loaka na tsiaro ve mahatsiaro anao foana de miverina any amin'ny iny le teneniko teo zany hoe sady maharatsy no mahatsara no mahay zavatra maro misy mahatsara anazy fa raha ohatra zao hoe resaka tomobile le resahana ary raha ohatra araka tavela any amin'ny tany tsisy fasana any ary ianao iza no endrasanao eo any amin'ny tany tsisy ina ny endrasana ina no endrasanao tsy misy finday tsy afo tsy misy raison ampiasaina misy fasana nataona de ampiasaina mivavaka tany tsisy fasana zany zany akodaoda tany zany moa tena ay ve verikvera maty anao de levona iza de azo tena tsy de miverina akodaoda tany ina zany ataonao eo ino atao kilolo le izy zao rehefa tena mifanerasera amin'ny tanàla atsika ohatra ho an'izay efa tany rano mafanaka mifanena amin'ny tanàla ny tanàla mahita tanàla tena mbola pira tsy mifangaro ianao 2 kilometatra fotsiny miala ny rano mafana ao anatiny io ala io ianao tonga de mahita tanàla fa reo tanàla reo rehefa hitanao de tena hitanao mihitsy izy hoe ao ny fiainany mahafinaritra anazy ny fiainany amin'ny fiotazana amin'ny fiazana majinika ny fanjonoana fambolena zay manjony fo am'izay lafin'izay zany dia sarotra aminao ny ametraka hoe atraizany fahasambarana na eo amin'ny fifankatiavana na eo amin'ny sakafo hohanina na eo amin'ny fahasalamana ohatra zao mijery télé de mahafinaritra anahy mijery ny lalao baolina nataony France sy Irlandy tamin'ny éliminatoire tamin'ny taloha ny finale ny 1984 ny fanaovany Michel Platini ny Jona tamin'ny izy tiny contre Platini 84 ahoana fahasambarana ve tsy Euro le tia Euro finale ny Euro Espagne nisy an'le but le ohatran'izao iny ary koa ta
fa ireo tanàna reo zany raha resahako an'izany tsy zany ny azy fa mahafinaritra azy mijery ny jery le fody mampitombotaranaka tiany zareo fa zay adihevitra zay danjabe satria za zany a efa mametraka hoe eto ny anah izy a eriny anazy tsisy complexe io tsisy complexe satria rehefa makany aminy ako adiniko ny fisian'ny televizion adiniko fisian'ny telefona adiniko misy fetrany ihany le izy tsisy raha ho atsika makany misy fetrany fa raha izy ao tsy misy fetrany zany le ataoko hoe tsisy fetrany ny sainao miainga avy ety no mametrapetrany le izy mijerevy ianao ny atao hoe 7-8 mijerevy ianao ny 50 minutes inside fandarana mombana olona manapa-kevitra anajanona amin'ny fiainany manontolo tonga de dans la forêt ohatra dans la forêt ny teneniko fa karazana raimboza mety efa olona efa niteraka roa na telo no dans la forêt fa nanapa-kevitra izy fa iaina any amina fiainana tena any anaty ala zany tsy miteny hoe ny tanàla de ao daholo fa misy tanàla ety Antananarivo fa ohatra zay teneniko zay hoe mifanakaiky eo mifanakaiky eo zay ny fahasambarana sy ny fiadanana eo ampijerenao ny fiainana ao anatin'ny masony miresaka ao anatin'ny masony ianao de ozy ianao hoe adala ihany ako ary anaty rindrina efatra kory fa misy tena misy olona tena mandà mihitsy zareo nidiran'ny telefona nidiran'ny ny télé ao amin'ny fiarahamonina za zao mahita olona hoe mandeha fialatsasatra kely raha misy ny vola ho atotona ao anatin'le izy zany miainga avy eo tanàna de efa tsy ny fiaranao entina aloha raha mety rehefa tonga any ianao de aza manontany le chambre ave misy wifi tonga de zany miantan'ile olona de raha vao tsisy de tsy makao izy misy télé ve ohatranandray za zao voany zany am'izay toerana le rehetra na izy misy télé misy canal satria efa lasa somary sy velona tsara nefany jao za 10 andro tsy nihina-tsakay 10 andro tsy nisoko toatra za zao familady ataoko manay tsara masena miaraka amin'ny tsilandimla tonga de aperitiva digestiva za ndray tonga tany de ozy misy wifi ve de ozy izy fa 4 andro anao mipetraka eto io za eo amin'ny 10 andro de ozy izy fa tondrako 10 mihitsy ianao taitra be tsy azonao le tiako tenena ka tondrako ray isan'andro ianao ozy izy fa 8 kosa ve de ndray andro mihitsy tena raha hoe 3 jours de kaitsy laninao za tsoky arakaraka le zavatra tadiavana tsinona satria zay zany no miverina am'le resaka nataontsika tany amboalohany hoe ny olona anankiray raha ny tokony ho izy raha anatin'ny firenena iraika mifanandrify amin'ny talenta ara-boajanahary sy ny fiofanana mety ho azo ny olona anankiray mifanandrify amin'iny ny asany mandroso kokoa ny firenena tena mandroso kokoa ny firenena ka amina sampanjavatra samy hafa manomboka any amin'ny politika makany amin'ny ekonomika makany amin'ny resaka traikefa-tsotra ty ambany miafara hatrany amin'ny atikenan-dra zeroma fa rehefa tena mahita olona mahay mahandro enomboritra ianao de ozy ianao hoe traikefa zany Floma inona montsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondokana nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Thibault mifandarana nefa dia tsy miala misafy nefa rehefa izy zay manasa olona alasina hitanatana bilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao miraikitra tsy mandeha amin'ny zilony fa tianareo foana Masana ny tontolo piainanao. Orange. Plus un goût azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra.